Alarobia fa 5 ny volana May taona 2024 manantitra ny arabombampirarintso ho antsika mianakavy izay manaraka ny Miara Manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoana ity. Isaorana ilaina ary satria raha tsy izy dia tsy afaka miatrika izany Miara Manonja izany sika amin'ny alalan'ny feo sy ny sary. Ankoatran'ny izay ihany koa dia ho anao eto antoerana na any ampitan'ny ranomasina dia tsy misy anavahana fa ananterana izay arabombampirarintso izay. Hiaraka eto amin'ny Miara Manonja MBS Radio Mada zany sika ao anatin'ny ora roa sy sasany anoany ka ao anatin'izay no hitondrana famankafakana maro samihafa tato-baovao izay tokony ho vakavakaina ihany koa mba ho fantatsika mianakavy hoe inona sinona ny ambaindainy zavatra finosina ireny vaovao ireny mba tena hoe ho azontsika tsara sy tsy andalo fotsiny ihany koa. Eto am-panombohana moa zany dia tsara ny maramarika fa tao anatin'ny 20 andro ny tenako no tsy teto satria tratran'ny tsy fahasalamana tampoka amin'ny maha-olombelona moa zany dia mety mitranga ny antsoina hoe tsy fahasalamana ary matetika izy io dia tsy mampiomana loatra. Indraindray mamety fatapatatra ihany hoe ohatra misy tsy metimety fa indraindray ihany koa dia tsy fantatrao fa rehefa mitranga izy dia mitranga dia atrehana izany ka miainga amin'izay aloha zany ny hitondrantsika ny fanombohan'ny Miara Manonja MBS Radio Mada amin'ity indray mitoraka ity. Nandritra ny 20 andro teo ny tenako zany no tsy teto fa tratran'izay tsy fahasalamana izay dia inona moa no azo ambara. Ny azo ambara dia ny hoe mba tsy hatompotra miono antsika satria be dia be ny resaka nandeha teny rehetrarehetra teny hoe fa ahoana ny Covid tito mbola misy sy ny sisa dia ny tena moa zany mbola atao anatin'ny fitsaboana tanteraka dia tsy maintsy niatrika an'izay ka fotoanany hoe mba hitondrantsika fanazavana momba an'izany mba atao hoe hampazava tsara ny saitsika ny antsika ihany koa tsy misy hoe afina fenina zay tsy misy hoe afina fenina fa resaka mahitsy tsara satria izay no takin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao. Ny voalohany aloha zany dia ao anatin'ny antsoina hoe fisaorana satria tsy maintsy misaotra ny tenako zany satria tsy mety ny mangina fotsiny amin'izao, tsy mety zany ary Andriamanitra aloha ny isaorantsika voalohany satria izy no tompon'ny aina dia manaraka an'izay dia isaorana manokana ny président Marc Ravalomanana sy neny Lalao Ravalomanana. Maninona moa no hoe manokana? Misy dikan'izay. Zay fehisitsika ao anatin'izay ilay izy misy dikany ny fisaorana manokana an'izy mivady ireo zany président Marc Ravalomanana sy neny Lalao Ravalomanana dia isaorana ihany koa ny fianakaviana manontolo, isaorana ihany koa ny ambassadeur Vola Dieudonné Razavindralamy satria izy no nijery ny tenanay voalohany raha vao nitranga ny aretina zany izy moa dokotera raha teo sady fianakaviana akaiky raha teo avy eo zay vao nandalo nandeha zany nakany amin'ny resaka hoe spesialista sy ny mpitsabo isan-karazany zany dia eto zany dia isaorana daholo ihany koa ireo mpitsabo rehetra niainga tany amin'ny professeur nandalo tany amin'ny docteur spécialiste ny médecin assistant ireo interne isa tokony any amin'ny hôpitaly any ireo mpitsabo mpanampy marobe sy ny maro tsy voatanisa dia isaorana ny mpiara-miasa rehetra tsy akanavaka teto amin'ny MBS ny Radio Mada ny Miara Manonja isaorana Faniry Razafimanantany satria izy no nitanany fandarana teto nandritra ny 20 andro mahery enjana be zany tompoko ary tena hoe tena fisaorana lehibe no omena zany ny namana Faniry Razafimanantany ireo député marobe ihany koa izay niaraka hatrany nampiaina ny fandarana Miara Manonja MBS Radio Mada dia isaorana be dia be satria izay le hoe fiarah-mientana sy ny fiarah-miasa ary raha tsy misy zay dia tsy misy ny vokatra na inona zany mety hoe hieritreretintsika atao zany ny député isany
député Fetra, lehibe am parlementaire Dim, député Mamrabe-Ndrina, député Alairatsimbazafy, Jerry Randrembolaina, ny député Colonely Rambo, député Totsoa Andriamampandry, ny député Rastany, député Feno, député José, député Michel Avakoaby any Atsirabe any zany a, ny député Rabekijana Solofoery, ny député Fidèle Razarapera ihany koa, ny ministre Nrenjato Vonson, zay eniny tenanay daholo ny fampahirezana sy ny firarantsoa zany no entiny ireo namana rehetra ireo, tsy azo adonoana ihany koa ary Tabera Christian dia isaorana ihany koa ary Alain Ndremiseza zay tonga tany amin'ny hôpitaly tany nitondra fampahirezana voany an-dalatsara ny hôpitaly any de fa eno ny feo andry Alain Ndremiseza dia izy moa zay dia isaorana ihany koa zany ary tonton Raexa zay avy any Paravalavola any vona eny de tonga ihany koa nampahery tany amin'ny hôpitaly tany ny fianakaviam-beny ny mpanao gazety ihany koa dia isaorana na ny mpanao gazety any anivon'ny fanohanana ny fitondrana na ny mpanao gazety zay aty amin'nivon'ny fanoherana dia maro no nitondra ny fampahirezana amin'ny maha hoe koro anankiray ao anatin'ny asa fanaovan-gazety zany dia isaorana namana mpanao gazety zay tsy azo anavahana mihitsy. Ankoatran'izay ihany koa moa zany dia isaorana ny ben'ny tanàna ny Sabotsynamena Iavitra Andremosa izay nanamora zavatra be dia be satria eny amin'ny izy moa ny any amin'ny commune misy ny tena zany dia namana sy tapaka rehetra eny tanàna eny dia isaorana ihany koa zany ireo manaraka ny Miara Manonja na ny eto an-toerana ny any ampitany ranomasina hatrany Amerika any hatrany Azia any dia voaray daholo ny fampahirezana isan-karazany zany dia tsy misy anavahana ianareo rehetra ny eo anivon'ny Facebook ny amin'ny mpisera amin'ny YouTube dia isaorana daholo ihany koa ary ny tsy kely indrindra dia ny fisaorana ny fiangonana na ny paroasy zay misy ny tenako moa zany ny eo anivon'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano zay ao anivon'ny Sondraparitany ny Iarivo Avaradrano, ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano zay tarehan'ny mpitandrina mivady. Izay ny momba ny izay tsy maintsy noentina izay fisaoran'izay satria amin'ny mahamalagasy atsika sy amin'ny maha-olombelona ihany koa ary dia tsy maintsy mipetraka tsara zay fisaorana izay io moa zany toy ny hoe farilavavany tsy lany amamina ny fisaorana. Manaraka an'izay dia inona moa zany no zavatra niseho ary mety hoe ilaitsika ihany no mahafantatra an'izany satria tsy de resaka hoe politika zao ny resaka eto fa tena resaka hoe olombelona, resaka hoe fahasalamana mihitsy. Ninny zavatra niseho moa zany dia lizy koa somary nitotona tao amin'le fotoana ohatran'ny napiakapiakatra kely ny tahan'ny Covid dia ohatran'ny hoe ary nisy maty tamin'izay fotoana zay zany ray angamba maty tamin'ny totanisa zay ofisialy nivoaka dia tany hoe fanindran-dalana tamin'iny ny navony tena zany tao anatin'izay le hoe tsy fahasalamana izay fa ny zavatra tena nitranga dia resaka fiakaran'ny tositra. Io zany dia samy manana ny toe-tena ny tompoko ny olona. Tsy azo atao resaka hoe safy be mantsina ity rarahana tositra ity fa misy ny olona zany mahatsapa izy, misy fiovana amin'ny tenany dia mahatsapany hoe ohatra midiny izany na ohatra miakatra izy ihany no mahafantatra azy. Fa misy indray ny karazan'olona tompoko dia tsy misy soritra mihitsy hitany amin'ny tenany na de efa hoe miakatra ambony de ambony aza ity resaka tositra ity. Ohatran'ny tenako zany zao de tafiditra tsara mihitsy tao anatin'izay efatra any amin'ny taona 5 zany hoe efa tao anatin'ny 17 taona no zay lay toe-batana somary manana hoe tositra ambony zany. Fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay de efa misy moa ny traitement zany izay atao mihinana pily isanandro tao anatin'ny 17 taona mahery saingy zao. Ay zany io tenanao io misy fiovana satria mandroso ihany keo ny taona, ny stressy isan-karazany amin'ny fiainana isanandro, eo ihany keo ny resaka hoe mode de vie zay no filazan'ny dokotera azy, ny sakafo izay hoaninao ihany keo de tafiditra ao anatin'izay. Misy zavatra kipitsopitsony isan-karazany zany amin'ny fiainan'le olombelona dia ao anatin'izany mahatonga ny mety hoe fiovan'ny atao hoe pahasalamana izany. Ka le izy misy hoe hita avy ety ivelany
fa misy koa tsy hita zay hoe inona ny ao anatin'ny tenanao tsy hitanao avy ety ivelany zany a dia izay zany no zavatra nitranga. Ny anarana moa zany zay anomeny ny dokotera zay nitsabo sy ireo ekipa ny mpitsabo be dia be nahazo ny tena zany de hoe hypertension artérielle sévère. Zay zany le izy ambony de ambony lay tositra de inona moa zany fa dia tsy maintsy mijerena amin'ny atsipirian'le izy tsy maintsy ozy lay professeur hoe tsy maintsy ampidiriko hôpitaly ianao fa tsy sevitra ty fa raha ohatra hoe raha mbola taty amin'ny 16 na 17 taty le tension mety tsy nampidiriko ianao izy fa efa mihoatra an'izany dia tsy maintsy nampidirina hôpitaly de zay zany no zavatra nitranga dia natao daholo moa ny zavatra rehetrarehetra zay andraikitra zareo mpitsabo dia nanaraka amin'ny atsipiriany izay zavatra nambara zany nanao ny fitiliana ny resaka ra nanao échographie maromaro tiliana ihany koa ny pipi ary dia tany amin'ny institut pasteur daholo no tsy maintsy nanaovana an'izay araka mibaiko nomeny ny zareo ampitsabo zany dia narahana amin'ny atsipiriany ilay izy. Ny tiana ambara moa zany dia tsotra fotsiny ny aminy hoe rehefa mananinanika ny eo amin'ny 5 taona eo zany dia miakatrakatra any 5 mahazo ny 10 taona de efa mba mila mijerijery toe-pahasalamana ihany arak'izay azo atao aloha fa ny fiainana moa zany io efa iarahantsika mahita hoe azakazaka foana ity fiainana ity dia atao hoana moa zany fa de izay no zava-misy satria ny fahasalamana no voalokarena ninninona tenentsika eto rehefa marary ny olona ao anatin'ny firenena anankiray dia tsy misy fampandrosoana mandeha. Zay zany le lesona tsy misy arikarena mitombo zany eo raha ohatra ka le vahoaka ao anatin'ilay firenena tsy salama na ny any amin'ny tontolo ambanivohitra io na ny aty amin'ny tontolony industrialy io na ny aty amin'ny fandrarahana io aty amin'ny asa birao sy ny sisa samy miasa daholo zany rehetrarehetra zany fa ny sehatra iasana ny tsy mitovy fa rehefa hiarany tsy fahasalamana ary indrindrandrindra hoe tsy fahasalamana lava reny dia miteraka tsy fandrosoana zay miteraka tsy fandehanan'ny toe-kareny zay satria ny asa no mahatonga ny toe-karen'ny firenena anankiray mandroso sy mivoatra. Ankoatran'ny asa moa zany dia eo ihany koa ny resaka hoe fikarohana maro samihafa fa zay le hoe rehefa tsisy asa rehefa marary ny olona dia tsy mandroso ny toe-karena na inona fahaizana atao zany dia tsisy hoe toe-karena mandroso zany io raha toa zany ka hoe tratra ny tsy fahasalamana ny akamaroan'ny olona inona zany no tianambara ao anatin'ilay izy raha hoe tsy hoahantsika amin'izay zavatra nitranga zay. Ny tianambara zany de ny hoe tsy misy firenena afaka mandroso raha toa ka tsy zarizary ny fahasalaman'ny vahoaka ao aminy. Zay le izy fa maninona ny no tsy zarizary de io zany misy ifandraisana amin'ny atao hoe fari-piainana misy ifandraisana miditra am'izay zany le resaka toe-karena na tiatsika na tsy tiatsika eo ny resaka lanjam-bola eo ny resaka vokatra isan-karazany raha ohatra ny Madagasikara zany zao de hoe mbola resaka hoe fambolena sy fiopila no ianterana tsy maintsy any zany no ampiana tosika tsy maintsy any no ampandrosoana de avy eo manodina vokatra fa tsy hoe le vokatra izay ale bolongany be iny no alefa ny ivelany any de lasa tsy misy le valeur ajoutée fa mba hoe ahodina eto toerana ary io nefa teneny professeur Ralsona Roger foana mba ahodina eto toerana de mba misy valeur mba misy lanja n'ilay izy fa tsy hoe alefa de tonga de akorodana amin'ny fotsiny na volamena io na vokatry ny tany io na reny le produit industrialy voly fanodiny reny dia izay no tsy mampandeha zany ny firenena anankiray ary anisan'izany i Madagasikara fa eo amin'ny resaka hoe fahefa-mividy satria ivadika politika mantsy zany tsika rehefa avy eo satria mifandray amin'izay foana l'izy anie tsy zavatra mandeha fotsiny amin'izao fa mifandray foana ary le izy tsy hoe zavatra tsy hita na hoe zavatra tsy iainana fa tena hoe iainana isan'andro tsy hoe tadiavina le problema efa hita eo fa
fanontaniana apetraka de hoe maninona no tsy vahana ara-potoana sy araka ny tokony ho izy ilay olana. Zay zany zao de lasa maninona tsy maintsy mety fa any amin'ny mpitondra fanjakana any amin'ny fahefanam-panatanteraka ny fanontaniana momba an'izay satria ny zava-misy am'izao fotoana zao de tangorona mitombo foana lay problema na ny olana iaina n'lay gasy. Le malagasy zany mivoaka isan'andro io dia miatrika problema ary le problema omaly de tsy mitovy tsony amin'ny problema zay iainana vao miposaka amin'ny masoandro ho an'ny anio ary tsy hitovy tsony amin'ny problema zay iainana rahampitso. Misy ny efa fantatra fa misy ihany koa ny problema zay tsy fantatra fa tonga eny an-dalana eny zany. Zay foana zany lay iainantsika eto amin'ny firenen'ity dia lasa metefany amin'ny mpitondra foana sy ny programa sy ny hoe projet de société sy efa nytenenina nandritra ny fotoana ela ny fomba fijery ny besomaro manoloana n'lay raharaha satria misy mpitondra de misy ny oentina. Ireo oentina ireo vahoaka oentina de manaraka izy ny zavatra zay lamina zay apetraka eo hoe ity ny lamina, ity ny programme gouvernemanta, ity ny tetibola, ity ny tetibola fantsina de zao natao. Zay zany no tokony izy ary zay no izy. Kanefa ilay fanatanterahana n'lay fampandrosoana tena fampandrosoana araka ny tokony izy sy iainana isan'andro dia tsy mamaly ny filan'ny olom-pirenena na ny vahoaka tsirairay zany. Zay le zava-misy ka raha raisitsika zany zao amin'ny resaka hoe tontolon'ny fahasalamana de tsorona fotsiny hoe raha ny zava-misy am'izao fotoana zao de hoe ny asa mba marary ihany. Ny olombelona ho araka nambarateo tsy maintsy marary fa eo am'le lanjan'le aretina ihany koa no io moa zany ny samy manan'ny azy. Misy ny hoe mafimafy, misy mba atonontonony ihany de arakarak'izay ihany koa ny fitsaboana izany. Fa raha vao misy hoe zavatra resaka hoe spécialisé hoe zavatra manokana ohatra hoe resaka fo, resaka vavony, resaka ohatran'izany dia reny toe-javatra reny de tsy maintsy mitaky zavatra reny hoe fitsaboana takitaky zao no fanaraka am'izay mba hahatonga an'le olona ho sitrana. Zava-misy zany zao de hoe ambany ny fari-piainan'ny malagasy ka tsy afaka tena manatanteraka izay tadiavina amin'ny fitsaboana izy raha ohatra ka tratrany aretina mafimafy. Ohatra zany zao itsika iresaka hoe tsy maintsy manao analizy. Voaka ny analizy de hoe reto ny traitement karazam-panafody isan-karazany. De eo am'le fanafody dia raha hoe any amin'ny spécialiste zany dia matetika any amin'ny hoe tonga de le fanafody tsy le générika fa le tena le inona moa filazany reny de tena any amin'ny laboratoire mihitsy satria misy mahasamy hafa azy ihany moa reny zany pharmacie sy ny dokotera ny tena mahay anazy fa hitanao zany amin'ny vidiny hoe lafo tena hoe avo leta be ny vidin'ireo fanafody tena hoe mivoaka any amin'ny laboratoire. Dia raha hoe resaka hoe spécialisation saotran'izay le izy resaka manokana dia any no matetika zany no tenen'ny dokotera hoe tia vidiana de eo am'izay andry lay olona ny hoe ahoana ny iatrehana an'izay tsy tafavoaka dia lasa tsy feno araka ny tokony izy ilay fitsaboana nefa le olona tokony ho sitrana tsara mihitsy fa noho ny ilay fahantrana sy ny hoe tsy fahazakana ny hoe enti-manana dia lasa tsy feno zany ilay izy. De eto aloha de tsorona fa ny dokotera sy ny mpitsabo sy ny fianakaviany be ny dokotera amin'ny akapobe ny tompoko eto Madagasikara tera-tany malagasy dia mahay sady mentrim-piderana mihitsy tena hoe mahay ary izay rehetrarehetra zay no antony ilazana hoe ny dokotera manao ny asany izy, ny mpitsambo fianakaviam-ben'ny mpitsambo manao ny asany fa ny ato am'le fahefa mividin'ny olona le olona malagasy akapobeny zany no tena tenenina amin'io ao zany no
ahitana fahasahiranana ary tena hita mihitsy ilay fahasahiranana. Ankoatra ny resaka fanafody, ny analizy sy ny sisa teo, mbola misy an'izany échographie sy pitsopitsony be deaibe zany misy zavatra be deaibe zany takina ao anatin'le izy dia eo no tratran'ny fahavoazana ny olom-pirenena izany. Ary misy mihitsy ity de tantaraina amintsika fa misy ane any amin'ny hopitaly any dia lasa manao ina moa filazandreny hoe lasa manao engagement hoe tena tsy vitanay intsony fa zay andeha ody zay satria tsy tratra tsony ty fa de aleo zany tonga de engagement anay le izy amin'iny fotoana iny zany engagement an'le olona, tsy misy idiran'ny hopitaly, tsy misy idiran'ny toeram-pitsaboana, tsy misy idiran'ny dokotera ao anatin'izay fa de an'ilay olona zany ny andraikitra amin'izay noho ny hoe tsy fahafahana miatrika an'ilay fitsaboana izany. Ao anatin'izay ihany koa efa miresaka an'izay ihany de nitadidy misy tranga anankiray zao dia mitaky atao hoe fikarakarana manokana ilay olona anankiray zay to amin'ny hopitaly tao dia ilay hopitaly ny hopitaly mpanjakana dia tsy misy an'ilay fitaovana ahafahana manatanteraka an'ilay atao hoe karazana opération nga zany sa inona filazana zany satria tany amin'ny fon'le olona tany misy zavatra tsy de milamina dia tsy maintsy asa hoe trohana sa inona diovina de mba hoe andeha tsara ny fandehanan'ny rasy sy satria fo io ka misy hoe mipompy dia any zany nefa misy tsy vetezana dia tsy manana n'ilay fitaovana an'izay ny ao amin'ny hopitaly zany dia tsy maintsy any amin'ny hopitaly privé no andehanana. Dia any misy an'le fitaovana de tsy maintsy nalefa tany ilay olona izany. Fa zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ilana n'ilay hoe hoenti-manana avokoa. Ny amin'ny marary moa zany de misy ny hoe prise en charge, misy ny hoe etohana sy ny sisa, misy ny sasany etohany amin'ny ampahany, misy hoe etohana 100 fa le hoe miato tena ianao rery zany enao sy ny fianakavianao sy ny ankonanao no miantoka an'izay rehetrarehetra lany eo be deaibe nohatra zany hitanay zany tamin'ny olona zay mifanerasera sy ny sisa fa tena mafimafy tsy hoe mafimafy fa tena mafy nefa ianao teo salama sy teo sitrana dia zany no atrehana. Ka inona moa zany no tiana tenenina ao anatin'le izy? Ny tiana ho tenenina zany ao anatin'le raha tia tamin'ny resaka hoe fahasalamana ity de tsorona aloha zany fa hoe marary ny gasy, marary ny malagasy amin'ny resaka fahasalamana toe-batana io marary. Ary misy karazana aretina isan-karazany. Ny corona zany moa efa tsy resana intsony fa efa io rahantsika amin'izao tontolo zao fa ny karazana aretina isan-karazany ity dia mianjady amin'ny malagasy avokoa ankehitriny. Fa ny entina misehatra azy, ny entina miatrika azy no tena manahirana. Tsika zany mbola tsy resaka an'ireny hoe mila misy hoe tsy maintsy opéreny reny, zany mbola zavatra hafa koa zany misy traitement manokana. Ny sasany hoe miditra ny hopitaly izy de ao izy mandritra ny tapa-bolana de mivoaka de tsy maintsy miditra ndray misy ohatr' zany de ohatr'izay mivezivezy eo fa mba ataontsika kely eny kôtikôty hoe ohatrinona sy ohatrinona sy ohatrinona no lany ao anatin'ny ilay fitsaboana izany. Ka ny tiana tenenina de ny hoe raha itony resaka fahasalamany tony no tsy ataony zay manana andraikitra eto amin'ny firenena tena hoe vaindondra raha betsaka ho vaindondra raha fa raha resaka hoe fahasalamany zany dia atao hoe vaindondra raha amin'ny vaindondra raha, priorité amin'ny priorité amin'ny priorité satria rehefa marary le olona tsy afaka mitsabo araka ny tokony izy de inona ny efa rany maty le olona. Ary ny akamaroan'ny aretina matetika dia mahafaty fa ny mahavariana nefa eto amintsika dia any amin'ny zavatra tena hoe mbola afaka miandry na afaka hoe atao amin'ny fotoana manaraka no mahamaika ny tompon'andraikitra eto amintsika. Tononona daholo ty manara-penitra isan-karazany ity fa tsy tokony ho zay le izy fa ny fahasalamana ny tompoko ain'olombelona ain'olombelona ny fahasalamana ary tsy fantako hoe mba manana eritreritra an'izany ve
zay tompon'andraikitra any mindretrarehetra any mahita an'le hoe olona tsy afaka mitsambo nefa tokony ho sitrana, olona tokony ho velona nefa maty. De ahoana moa mba atao hoe feo fieritreretana manoloana n'zany toe-javatra zany? Tsy hoe sitrapony afandray aloha hoe manao fananina, zay izy tsika tsy miresaka zay hoe efa tena fantatra zao hoe salama de ohatrany hoe manao fananina. Ohatra fotsiny hoe tia tsy azo foana, ty tsy azo sotrona nefa mbola raha miteny dokotera mbola mandraindray any reto anao de ho simba fahasalamana nefa mbola ataony any tsika tsy miditra am'zay. Fa le am'le hoe akapobeny no resahantsika. Raha ny eto Madagasikara zany no asiteny momba an'io. Ka manahirana be mieritreritra ny aminy hoe tokony ho salama, tokony ho voatsambo araka ny tokony ho izy nefa ilay fahefa mividy, ilay pouvoir d'achat eo am-pelantanan'ilay malagasy tsy afaka misehatra an'izay. Zay zany de averimberina foana satria tena moa mpanao gazety de mandinika. Ny asan'ny sosiology sy ny sosiology mpandinika fiarahamonina ny mpanao gazety, mpitrandraka vaovao, fameno ihany zany satria samy miainana anaty fiarahamonina de ny tenanay moa zany de nahita mihitsy hoe ve tena ohatran'izany izy ty. Izy zany efa eno isan'andro, efa hita isan'andro, efa hoe rehefa tena hoe ny tena no miaina an'izy de tena hita mihitsy hoe tena enjana izy zany tena enjana. Dia lasa zany lay malagasy tena hoe zara raha miaina, de hiteny am'izay hoe miaina fa mitsipozipozy. De misy miteny hoe aza mba tenenina ohatran'izany kosa ohatran'ny tsika ihany no mifanambany eto. Tsy hoe mifanambany fa zay mihitsy ilay zava-misy. Ka io zany zao mandeha ny fotoana, mandeha ny resaka politika, mandeha ny fampiresahana isan-karazany, ny tsikera isan-karazany, de zay zany eto de miteny mihitsy fa matoa zany mandeha ny fanoherana, mandeha ny tsikera amin'ny zava-misy ankehitriny de tena hoe mitombona tsara mihitsy ny resaka tsikera, mitombona ny fanoherana dia mitombona. Misy miteny mantsy hoe nareo manohatra be fahatany, manohatra be fahatany ahoana? Ahoana ny lazainy hoe manohatra be fahatany? Ko zany ny zava-misy tsy afaka mitsabo tena ny gasy, tsy mahavidy fanafody zay tokony hitsaboana azy ny malagasy. Ny fanafody misy fa lay pouvoir d'achat no tsy ao. Fa maninona le malagasy no ambaniny pouvoir d'achat-ny? Ny adalany ve? Ny tsy fahaizany ve? Ny tsy fahalalany ininona ve? Samy tenen'izany ve zay tenen'izany? Hoe matoa ny pouvoir d'achat fa efa vidin'ireo malagasy reo ny ambany, matoa reo tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony izy, de vokatry ny adalany, vokatry ny fahantrany, vokatry ny akamony. Tsy zany io tsy zany io. Fa mahatonga an'izay dia resaka fitongilanam-pitantanana eto amin'ny firenena. Zay no mahatonga an'io. Fitongilanam-pitantanana le vahoaka malagasy tsy afaka tena hoe mahazo tombontsoa amin'ny arena izay men'Andriamanitra azy. Lay vahoaka malagasy iaran'ny tsy fahafantaran'olona satria ianao zany raha vao mandeha tsery de tsy maintsy malala olona aloha, de rehefa tsy malala olona ianao de any ny tranonao. Zany ny miatra amin'le vahoaka malagasy. Lay vahoaka malagasy atao hoe atao zay mahavariana azy amin'ny zavatra mirentirety, fa aty amin'ny ainy, aty amin'ny ainy dia any no tsy voaresaka. De mety misy miteny indray hoe tsy marina zany, efa ataony, efa misy programa be dia be sy ny sisa. Tsy fantako aloha zay programa any, fa ny zavatra hitako, zavatra ny ainana de tena hoe sepotra le malagasy tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony ho izy. Indrindra rehefa tratran'ny aretina mafimafy. Ka rehefa hoe aretina mafimafy de mitaky fitsaboana avoavo leta ihany koa zay. Mila analizy, mila an'zao, vita indray ny analizy de mivoaka am'izay ny traitement, ty mifanafody sy ny sisa, manoratra fotsiny ny dokotera. Misy tamin'ny tenanay vao niditra tao amin'ny hôpitaly tao, tonga de lisitra be ohatr' zany. Lava ty. Zany efa hita zany hoe zao ny tsy maintsy atao satria tany amin'ny resaka urgence ihany koa moa le izy. Zany na segondra na minitra mikoty daholo, tsisy afaka mitaretrehitra zany fa zay ny tenenina hoe tena mahay ny dokotera malagasy, tena mahay. Fa
eo am'izay le tontolon'ny fiatrehana ny aretan'izay hoan'ny sarambabe mahoaka eo no tena hoe manahirana am'izao fotoan'izao ka zany zavatra teneny zany hoe tsy zavatra vaovao e zavatra efa fantatra zany fa rehefa tonga ny resaka fifidianana sy ny sisa resaka propagande sy ny sisa de alefa daholo zao resaka mampilendalenda rehetrarehetra zao fa raha ohatra hoe olona ne tsy niaran'le zavatra fa hoe manana ny etomanana tsy ho tsapa amin'ny mihitsy izay hoe fahasaranana ao anatin'ny tontolon'ny fitsapony zay tsy ho tsapa amin'ny mihitsy zany satria rehefa tena mafy be ne ny aretin'izay manakatao de inona tonga de evasanina manofa fiaramanidina izy de any raha farazay akaiky izy etsy Saint Denis tsy lareny eo raha tsy zany izy makany Frantsa sasany raha tonga any Suisse sasany raha tonga any Amerika satria manana ny etomanana izy dia afaka miatrika an'zany fa ilay 700 malagasy zay teneny ny banky resam-pirenena hoe fa miaina any ambany ny fahandrana tsy afaka anao an'izany mihitsy ninino ho tenenina fa ny zavatra tokony atao zany de ninona tsotra de tsotra zavatra tokony atao zany de tena atao am-pahamarinana ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena tsy misy hoe fitongolanana ny resaka rafitra sy ny sisa mila jerena daholo zany rehetrarehetra zany ankoatran'le hoe fahaizana mitantana mila mipetraka daholo fa tsy atao resaka pli vava fotsiny hoe zao anao an'zao ataotsika ty inona koriny eo maty ihany mitondra takaitra mitondra sakaisa ihany itony resaka hoe tosidra ambony be tony zao misy mitondra takaitra misy mivilana ny vavan'ny sasany misy malemy ny ilan'ny sasany hitanay zany eo am'le tonga de le fiainan'le olombelona mihitsy am'le maha-olombelona mihitsy zany no vo ao anatin'ilay izy io moa zany ny aretina samy manan'ny karazan'ilay aretina zany ka tiana ambara ao anatin'le izy de ny hoe tsy vitan'ny resabe ny resaka fijerena ny sosialim-bahoaka tsy vitan'ny resabe io sy ny toe-karena sosialy sy ny toe-karena mifamatotra foana fa ny zavatra misy fanadiovan-tena mibetsaka eto raha vao misy zavatra naninaniny etsy de misy zavatra miseho na misy zavatra hoe tsikerana ohatran'izany de manadio tena no eno eto seroa ataon'izay tompon'andraikitra ny ananinany fanadiovan-tena de lasa ihany koa hoe milasa manaraka ny ataon'ny mpanohatra hoaizandray reny inona indray no ataony reny inona indray no teneniny reny fa tsy zany ny ilain'le olona ianao zany rehefa tena hoe miasa araka ny tokony izy tena tsapan'ny olona hoe tena manao n'le fampandrosoana zay tompon'andraikitra isatsokazany eto amin'ny firenena dia fantatry ny olona foana ny resultat ny olona akory tsy adala fa raha vao ianao zany no midoka tena za navita an'izao tsy nisy navita afa-tsy nataoko tao anatin'ny 80 taona tsy maintsy vitatsika io RN13 io sy ataotsika io tamin'ity fitondrany ity tena nanao an'izao zay le atao hoe midoka tena dia amin'ny fisainana malagasy tompoko amin'ny toe-tsaina malagasy tsy teny zavatra betsaka hoe inona ny dikan'izany atao hoe midoka tena izany mety mieritreritra avy hoe tsy ho hitan'ny olona hita foana io rehefa tena manao ny tena mety ianao sy ny araka ny tokony izy hitan'ny olona foana inona moa ny itsarana an'izany fotsiny hoe manao mety ianao mba afaka mitsabo tena araka ny tokony izy ny olona mba mitombo ny sakafo hohaniny ao an-trano mba miena ny atao hoe fasairanana rehefa mampianatra ny ankizy mba mahatsapa ny tatsa any ambanivohitra ny amin'ny hoe mba miakatra ny vokatra satria mba misy fitsonjovana amin'ny masom-boly mba namboarina ilay tohodrano zay hoe kipitsipitsy ny ahafahany mampivoatra ny famboleny sy ny fiompiana rehefa tsapan'izay de hitan'ny mpiray tandrazana hoe tena manao ny araka ny tokony izy le mpitondra fa tsy hoe ianao zany no miteny hoe zay navita an'izao zay manao ohatran'izao midoka teny eo de midoka teny eo de midoka teny eo tsy zay ny tokony ho izy tsy zay mihitsy ny tokony izy hoe lasa resaka fantokafatena ilay zavatra nefa ilay mpiray tandrazana antsy tena mitsoka hatrany de inona zany ny ataontsika hoe entina amidi-pitinana an'izay ny entsika amidi-pitinana an'izay de zao be de be ny zavatra tsy mandeha eto
eto amin'ity firenena ity. Alao tonga de hitsina amin'izay mihitsy. Be de be ny zavatra tsy mandeha eto fa ezahana sarotsaronana, ezahana amboamboarina, ezahana takonana amina endri-javatra mamirapiratra sy hoe manaitaitra. So manja sasa mieritreritra hoe tanora ny vahoaka malagasy raha jerena eo amin'ny atotanisa tokoa aloha de anisan'ny vahoaka tanora eto ambonin'ny tany ny vahoaka malagasy. Ka rehefa hoe tanora zay mantsy de mora taitaitra, tsy de tena hoe mandiny zavatra lavitra loatra fa zay efa tanora zay de tena ao anatin'le taitaitra de tena hoe zay zavatra am'seo de efa manaitra daholo. De mety mieritreritra an'izany ve ny sasany de hoe zay no exploitena, izay no ararotina ao anatin'le izy. Tsy zany io, tsy zany mihitsy io. Fa raha tena hoe ampandroso anao de manaraka ny tokony izy ary ianao mila manome modely. Inona zany ny tiana hambara am'izay? Ny tiana hambara an'izay rehefa hoe be de be ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, manao conclusion kely tsika. Tiana hambara de ny hoe io resaka fikaonan-doam-pirenena io tsy azo hidivirana io. Na inona ataon'ny resaka any ambadika any hoe ka zao tsy azo hidivirana io satria io no ahafahana mandamina ny zavatra rehetrarehetra. Ny resam-pifidianana aloha zavatra ngezabe ao anatin'le izy. Tonga amin'ny fiteny amin'izao fotoana zao tena tsisy fika io. Tsisy fika fa tsy maintsy miditra amin'io fikaonan-doam-pirenena io. Satria zany le fikaonan-doam-pirenena tena hijerena mihitsy hoe ahoana ny ahafahana mandamina n'ity raharaha ity. Tsy hijerena tompontsoana atoko na tompontsoana hoe fianakaviana na tompontsoany ihany na tompontsoany ihany na manokana. Fa tompontsoan'ny vahoaka malagasy ray manontolo sy ny firenena malagasy ray manontolo no jerena amin'izany. Zay le izy. Satria maninona? Tsy niteniteny foana ny tolo ny teny hoe efa leombonanana ka tsy tia zava-boribory. Be de be ny zavatra nefa anseho teto. Teo zao ny tenena hoe resaka sosialy problema mbola iainana amin'izao fotoana zao. Fa ny resam-pifidianana ao anatin'ny ihany io satria ino no mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Raha vao misy tsy milamina de efa vita amin'ny fifidianana de ifampilonjolonjo eto foana de ifampitsikera eto foana de ifampitabataba eto foana. Isika ve tsy leo an'izany ve isika? De ireo taranaka aoriana ireo zany dia ataontsika miaina amin'izany foana efa trany amin'ny taona firy tany nisy problema mpifidianana hatramin'ny taona 2020 sy 2021 zao tsika hita mazava hoe misy tsy mety eo ary tena tsy mety le izy. De rehefa tena tsy mety le izy dia tsy maintsy jerena hatrany amin'ny foto. Ohatry ny aretina ihany io Ohatry ny aretina zay nyresahana teo. Io tsy vita ny resaka hoe inakinana zavatra etsy de hoe any amin'ny foto mihitsy tsy maintsy manao bilan. Zay zany le izy. Tsy maintsy hanaovana bilan tompoko ny fiainan'ny Madagasikara iray manontolo. Inona ny dikan'izany bilan zany? Dikan'izany bilan zany jerena daholo ny lafiny rehetrarehetra. Fa rehefa tsy manao an'izay ianao de mety mitarika hatrany amin'ny fahavoazana na mety fahafatesana mihitsy ilay raha karaha fiainam-pirenena zany zao de mila bilan isika. Mila bilan ilay fiainam-pirenena. Inona moa zany zay bilan zay? Ny fikaonan-doam-pirenena izay resak'izay. De manoloana an'izany de ao amin'ny sasany miteny hoe le mitakitaky an'io fiaonam-pirenena io de mitady seza. Satria le seza mantsy mamay an'ny sasany hoe seza. Seza ahoana Tsy resaka seza zany io. Fa tena resaka hoe fikatsahana ny mahasoa ny firenena. Zay le tenin'ny malagasy tena hoe tenim-pahendrena. Hoe inona ny mahasoa ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao mba entina mitondra ilay firenena malagasy any amin'ny fiainana metimety kokoa sy any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa fa tsy zao fahantrana lava zao. Tena hoe fahoriana eny eto amin'ny malagasy amin'izao fotoana. Fahoriana. Tena hoe mizaka fahoriana ilay malagasy. De misy miteny ray hoe any ianareo koa zany foana. Ka na zany foana io na tsy zany foana zay misy Zay misy. Mizaka fahoriana. Raha iteny zao hoe ny malagasy dia atao hoe famely eo de
mifanambahaka eo, misy zany normalna zany raha misy normalna raha misy satria ilay rafitra amin'ny akapobeny misy no tsy ao, ilay fomba fitantanana mihitsy no tsy araka ny tokony izy, de voka-javatra daholo io iainantsika sanandro sanandro io. Ka raha miteny zany tsika hoe feonambe pirenena tsy azo hitovirana io tompoko, ary matoa ny avany velany miteny an'io, vondrony Europeanina tany amin'ny hôpitaly tany zay, zany resaka eny amin'ny couloir sy ny anina eny hoe tena ahoana izy ty ka io ary ahoana zao, ary ny olona manara-baovao tandremo ka io ary zao ny vahiny ony hoe ny vondrony Europeanina o miteny hoe tena mila atao lay fitonan-doam-pirenena. Tsy adala ny olona tompoko miteny hoe ilaina ny fitonan-doam-pirenena, ary tsy nisy atao hoe sehatra raisam-pirenena ka hoe nanda zany tamina problema tany amin'ny firenena tany ivelany tany Afrika Atsimo nefa nisy an'izany tokony fanjija tamin'ny antso taony tany Afrika Atsimo, tany Rwanda ny adipoky tsy mifankahitany fanjija tamin'ny antso be tao ny Rwandais, kanefa de samy Rwandais, fa tsy maintsy nandeha tamin'izany resaka hoe fionana dadabatra boribory izany. Ny aty Madagasikara aloha tsy ohatr'izany mihitsy, fa ny eto Madagasikara indray ny olana dia amin'ny endriny hafa, ny endriny rafitra izay tsy mety, ny endrika lalam-panorenana ahodikodina na hitsakintsahana, ny endrika fitongilanam-pitantanana, ny endrika fifangaroana fahefana, ny endrika fanararota-pahefana, zany misy eto Madagasikara. De ho jerena fotsiny amin'izao ve zany? De sasa miteny kefa anao refonty zao, inona indray mbola tabatabana, inona indray mbola tadiavina, mila voatsiary sy ny sisa. Refonty, nga misy mandaha zany, ilaina ny refonty, fa any amin'ny kipitsipitsony rehetrarehetra any fa nga mandeha fotsiny amin'izao, le refonty ilaina. Fa ohatra fotsiny zany zao hoe any amin'ny fokotany any, tokony mo tsy be dehibe moa zany zao menomeno hoe misy ovana ny lehibe pokotany any, de iteny fotsiny ve ianao zany hoe refonty de hoe zay, ilaina ny refonty, lazay ny lalàna zany, nga misy mandahany zany. Fa le kipitsipitsiny fa nga refonty rery, misy kipitsipitsiny ao, resaka CNI zany mampimenomenona ny olona zany, sainina fotsiny zany zao ny tokony izy raha ny teny rehetrarehetra any, CEN fa le indépendant tsy ao, io fa nytenen'ny président Marc Ravalomanana foana, tsy ao le indépendant, io fa nampimenomenona foana, de ahoana zany io zany no avela amin'izao. Ny ACC be dehibe ny resaka momba an'izany, sy ny zavatra maro, ka io zany tsy vitan'ny resaka hoe tsotsorona fotsiny ohatran'izany, fa rehefa anao zany dia tena hoe atao ilay izy. Ary io tsisy andeha andany andro hoe atao zao de akitaotao kimotramotraka eo indray, de afaka heritaona, roa taona, telo taona, andao indray iverina, tsy any. Fa ny malagasy zany zao mila mandroso ary mila famana olana aingana de aingana, fa raha tsy zany ho sahirana eto tsika moa zany zao fa sahirana sika raha ohatra ka mbola iodikodiny eto ihany, fa ny sasany ny sezany mamaika azy, ny tsy isy taitra amin'izay seza zany efa samy manana izay sezany ihany io, fa ny seza ihany io, fa ilay ho avin'le firenena mihitsy tena hoe mahatonga an'izany fitonan-doam-pirenena izany. De moa ve isika mieritreritra de ho adala daholo zany reo fiarahamonim-pirenena ireo, adala daholo ve zany reo no miteny amin'ny hoe tena ilaina ny fitonan-doam-pirenena. Reo atoko politika isan-karazany reo ny aty amin'ny tontolon'ny fivavahana, ary li zany zao efa tena hitany mihitsy hoe efa manomboka, tsy hoe manomboka moa zany fa nandritra ny fotoana efa maromaro ihany zay efa mandeha ny fifanantonana, efa misy fampidinihana tsy, fa ny sasany moa any ambadika any tsy te halala an'izany, fa hoe mpitady sezy reo sy ny sisa. De samy teny ve zany ny olona miteny ireny hoe mitady seza nanaovana an'io fitonan-doam-pirenena io, hitady seza zany ny FFKM, hitady seza zany ny fiarahamonim-pirenena isan-karazany. Eto misy fiarahamonim-pirenena miakatra eto amin'ny Miara Manonja eto miteny hoe zay tsy mitady seza zany,
ary hita mihitsy hoe tsy mitady eza zareo fa zay a manao ny asan'ny fiarahamonim-pirenena reny fikambanana isan-karazany reny de reny ve zany de lazaina mitady seza dolo satria le sezany sasany zay efa eritreretiny hoe isy anapaka ny tongotsezany eo de zay no tsy mampahitatory azy amin'ny alina mety mampanonofo ratsy azy hoe ohatra ny aniny izany ohatra ny hafahafa izany nefa tsy zay mihitsy ary io a tsisy hoe anavahany zany ny resaka fikonan-dom-pirenena tsy misy anavahany zany firenena zany hoe reny ny teny ao anatiny kinina ndray reny rehetrarehetra zany samy mivoaka avy any ekibon-dreniny daholo sa hoe mivoaka vaiza mivoaka avy any ekibon-dreny firenena reny teny ngeda-be zany dikan'izay zany de hoe fikonan-dom-pirenena de hoe tsy misy anavahana fa any rehetrarehetra ary ity zany de averina ihany hoe tsy isika am'izao fotoana zao ihany koa anie tena amina marina hoe mandamina olana isika fa ireo taranaka ao aoriana no tena hoe hitaty ny fahombiazany izany hoe fikonan-dom-pirenena izany karaha misy zany miteny any ambadimbady ihany hoe tsy ilainy zany de tsy ilaina amindry zareo zany a fa ilainy ny akamaroan'ny malagasy tsy mety ny izy satria izy manana ny fomba fanadiadiny manana ny fiainana izy milamina be izy mety hoe mbola hitahitazona n'zay hoe sezany zay tazominy ao anazy zay fa ireto le vahoaka malagasy tsy mahatsapy teny reto intsony reto le vahoaka malagasy ifanenjana laveto isaky ny vita fifidianana reo ny tsy maintsy hojerena hoe mila misokatra tsara zany ny maso sy ny fisainana hoe ahoana ny tena hiafarahantsika ity zao ne zao ohatrany tsy fantatra mihitsy ahoana ny hafarahanyity gasy ity mandeha makaiza ary zany tsika ohatrany to tena melotsaka ihany fiainana isan'andro mandeha makaiza ny fiainantsika mandeha makaiza ny fiainan'ny firenena misy ady any Ukraina de io ndray ny resadresahany eo olana io ekena mihitsy olana iresa zao zany zao misy hoe olana amin'ny sakafo maneran-tany problème alimentaire mondial mivory any Davos any Suisse firenena marobe miresaka an'io fa mbola tsy nisy Ukraina ane de efa nisy kere teto Madagasikara kere zany efa nisy efa fotoana ela fa hatram'izao de mbola tsy voavafoana de Poutine sy Joe Biden sy ny OTAN ve no metsiny inona ny idirany zareo am'izay kere aty aminao any fa ianao ny tsy mahay mitantana ianao raha mbola lasa mijokojoko makany amin'ny mpamatsy vola iraisampirenena lasa mbola mijokojoko any hoe zao de mamoaka ny any hoe zao zany no atao zao ny any de ianao ndray tonga eto no midehaka sy ny sisa nefa raha hoe fanamboaran-dalana raisika zay raha fanamboaran-dalana tompoko amin'ny resaka hoe lalam-pirenena dia raha hoe ny vovokainy malagasy ny mpitondra eto Madagasikara hoe volantsika tena volantsika hatreto aloha mbola tsy navitana an'izay fa raha vao resaka hoe lalam-pirenena zay route nationale dia famatsim-bola avy any ivelany ka iresaka tsika hoe RN10 RN13 mbola ny mpamatsy vola iraisampirenena za fa aza hoe tena hoe be resaka sika io isika malagasy ny tiako tenenina aza be resaka sika raha mbola hoe lalam-pirenena hoe RN zao famatsim-bola avy any ivelany reny ary famatsim-bola tsy natao ho an'ny mpitondra fa natao ho an'ny vahoaka malagasy satria mampalahelo mitsetra fitserana anio ataony any velany io tompoko fitserana sisa no atao an'ilay vahoaka malagasy fa io zao ny ady any Ukraine mba $1 miliara $, no atoton'ny olona any Ukraine ary rehefa jerenareo tsara fa rehefa tapitra io ady ny Ukraine io ray masivalo zany tanora tao de miaro ny Ukraine io ifantofandreo tandrefana ny fanarenana an'io io zao ny kongresy amerikana vao niteny fotsiny Joe Biden hoe mila vola an'izao ho atototsika amin'ny fanarenana ny Ukraine de ho hitatsika eo tsara amin'ny fiaingana io atsika mbola ataraika tonga de atotony io satria ny olona ihany koa vonona amin'ny fampandrosoana ny firenena misy zao ren'le hoe mpitsopinenana ukrainiana mitsoka makany Frantsa vao natao interview tao amin'ny télé tao Frantsa tao hoe ahoana zany nareo reto
hijanona ty Frantsa sa hiverina any firenenay rehefa milamina ny firenenay de mila anay ny firenenay o izy ireo hiverina any zay anao ny fampandrosoana zao aloha mbola manahirana be fa ny any raha mitsoka zay efa enina tapitrisa sa firy ny mitsoka mandositra enjana be ne zany enjana zany ny antsika eto zavatra azo alamina tsara fikaonandoam-pirenena fotsiny ny tadiavina ndeha ataontsika mihitsy hoe fotsiny fikaonandoam-pirenena tsy misy anavana fa andao isika mianakavy iresaka jerena daholy hoe inona ny tsy mapety ny tira raha dia avy eo mamoaka fehi-kevitra dia tanterahana ilay izy fa raha vao ohatra ianao zany ka hoe efa mieritreritra zavatra ratsy mieritreritra ny sezanao mety miala sinsisa any sasany any zany anazy zay fa ny fikaonandoam-pirenena sy ny tompontsoa ho an'ny besomaro no tena hoe katsahana ao anatin'izy atreto ane zany inona raha vahaolana ankoatra n'io fikaonandoam-pirenena io ary inona de hoe anao refonty refonty fa ny akoatr'izay mba ome hoe ny vahaolana akoatra ny fikaonandoam-pirenena zao tsika tena tapidalakale isika ary le fikaonandoam-pirenena nefa tena hoe vahaolana mifanitsy zay le tena malagasy zay mifanitsy tsara amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao ny malagasy anie miafaka tsy tony fihetsiky ny Atsiafrika marina hoe ty amin'ny kontinantan'ny Afrika tsika fa i Madagasikara manana fiainana manokana tompoko miteny an'izany daholo ireo solotena mpikambana-pirenena tonga teto ireo niasa tany Afrika tany sasany de tonga eto miasa eto 2 taona 3 taona de lasa de sasany mbola tsy tonga teto mihitsy hoe aiza Madagasikara zany de any Afrika hono misy an'izany fa rehefa tonga eto izy hafa mihitsy ny fiainana eto satria ilay malagasy zany dia manana zavatra mampiavaka azy resaka fihavanana resaka fahaiza-miaina sisisa fanolo lay fahantrano zay mety hoe apahatraina dia tsy afaka manoatra izy de lasa manaonao an'ity zavatra tsy voahevitra rehetrarehetra tia de lasa manjaka ny asan-demony sy ny fahalovana izany kolikoly sy ny sisisisa nefa tsy tokony ho zany mihitsy ka zay zany metytsika hoe mamaraparana ny atao hoe anjarako no zany tamin'ity indray mitoraka ity ny aintsika tany amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia nandalotsika tany amin'ny resaka tontolo-pitantanana dia farantsika taty amin'ny resaka hoe fikaonandoam-pirenena zay mafisiny eto fa io tsy isy clé io fa io any lalana ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena zay ne maheno zay any amin'ny tontolony any amin'ny tompona ndraikitra isan-karazany any zay tsy hanonona aloha hoe taizana izy tsy hanonona mihitsy fa eno isan'andro tompoko feo avany hoe efa tena enjana izy ity ka efa tena enjana izy ity fa de mandeha miasa fotsiny aloha efa tsy hitatsony izy ity de manontany ny tena hoe tsy hitahoana nareo ny oko io ny solution io ny vahaolana andao anao fikaonandoam-pirenena tsy misy ahilika raha ny tokony ho izy anie ny eo anivon'ny régime na ny fitondrana mihitsy ny tokony hiazakazaka hoe tena hoe mazoto amin'izany fikaonandoam-pirenena izany tsy hoery zareo manao azy okako loha azava tsy hoery zareo no manao azy de ery zareo nitady vola de hoe ny mpitondra no tsy mety raha vao zay de tsy mety fa hoe tena hoe fikaonandoam-pirenena nydretrarehetra tsy misy akanavaka mpitondra fivavahana ny mpandrarara toe-karena ny fikambanana isan-karazany ny fiarahamon'ny-pirenena sy ny sisa ny mpanao politika ny atoko politika isan-karazany tsy misy anavana satria samy tompon'ity Madagasikara ity de misy teny ray hoe fotoana an'izany ve zao misy miteny an'izany misy nanontany anay an'izany fotoana an'izany ny resaka fiolanam-pirenena zany ve zao de hoy nanontany hoe fa roviana ary ny fotoanany roviana ary ny heverinareo hoe fotoana an'izany raha miteniny sasany hoe tsy fotoana an'izany zao tomatsy miteny reo tsy tia fandrosoana mihitsy ny manao an'izany fiolanam-pirenena zany fa hitady seza fotsiny reo
tsy tia fandrosoana ahoana ka mandroso ve zany zao sa tsy mandroso tsy hitako zay mandroso ao aloha fa mihemitra raha misy ary hoe fotoanany sa tsy fotoanany zao fa tsy hoe fikonan-dom-pirenena nao mifanasa vangy ao raha izay no azy ilazana azy mikatro do ao hoe ahoana nanaovana an'ity ahoana nanaovana an'ity lalam-pandrenan'ny amerikanina ne mbola tsy niova nga mbola nisy an'izany hoe nen'ny frantsay nisy an'izany hoe 5e république zao fa nen'ny amerikanina efa ela be hatrany amin'ry George Washington na ry Lincoln sy efa tany aloha be tany de io any misy hoe fantsiana kely fotsiny ekena ohatra zao tateoriana hoe lasa mitovy zo satria enjana be koa ny resaka hoe fanavakavahana tany États-Unis tany tamin'ny fotoanandro de kitihana kely fotsiny de ny azy io ihany zany natao hoe demokrasia fa raha vao miditra zany hoe anao fikonan-doha ka hoe tonga de efa kajikajy sy isan-karazany mandeha de efa tsy izy zay fa hoe fikonan-doha tena ikatsahana ny tombotsoa ho an'ny rehetrarehetra tsy misy any liana tsony resaka rafitra zany araka ny tenen'ny Andriamatoa Raoily teto mila jereny zany fa tsy hoe ary amin'ny dekret ary amin'ny filan-kevitra minisitra ary no andray no mikitika ny aty amin'ny teneniny lalam-pandrenana manamafy fahefana ohatra hoe ny gouverneur tsisy an'izany soratra any anaty lalam-pandrenana de tamin'ny voalohany hoe vonjy maika de nivoaka misy conseil des ministres tapika zany de hoe amafisana indray le fahefana de inona ary zany le gouverneur efa tsy voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana sambo mamaky teny any de aty amin'ny filan-kevitra ministra ndray misy décret mivoaka de hoe amafisana indray zao mahazo manao an'izao ampiana indray de zany rehetrarehetra zany no mila jerena avokoa sationa an'izany fa nitanjona de hoe mba hiaina n'ilay malagasy amba fiainana metimety kokoa fa tsy de antra fasairanana lavo zao foana no hiainana izak'izay miposaka amin'ny masoandro avy any antsinana tsy mendrika ny gasy tsony zany tompoko tsy mendrika an'izany nefa le izy tsy vitany hoe tenenina fotsiny fa misy vahaolana fikonan-doha pirenena de andao isamikon-doha daholo zany tsy misy anavahana dia rehefa mivoaka zay lany eo dia taterahana ho avy am'izay zay fifidianana manaraka any dia tonga de miatrika ao anatin'ny fahamarinana tsisy itsony ny tapitapy hoe doublon hoe zao hoe tsisy tsony zany fisorohana zany ahoana ny resaka bulletin unique ahoana ny bulletin le alatsaka any mikon-doha an'izany fa raha ny zavatra hita aloha zany zao ohatra ny mora aizany sasany mangala-bato ty bulletin unique ty raha ny moarina raha hoe jerena tamin'ilay fifidianana farany teo tonga de mbola nisy zany hoe précoce ary sika malagasy tena misy marantsaina mihitsy vao hoe bulletin unique de efa any amin'ny précoce sady niketreha sasany alatra ny dikan'izany tompoko bulletin précoce alatra rehefa alatra dia alatra ka elana amin'izany rehetrarehetra zany de any amin'ny fikonan-doha-pirenena mijery an'izay eny ary tompolasy sy tompovavy zay aloha zany mba hoe karazana fanadiadiana sy famelabelarana zay noetintsika tamin'ity fotoana ity ny anjarako moa zany fa ny fandarana moa zany mbola mitoy hatrany efa hitako eto akaikiko eto namana faniry rasafy manantany dia izy indray no anohy ny fanaharana namana zay tena mavitrika mihitsy ary za moa ny teny tamin'ny namana faniry ihany hoe kajikajo ihany no te-pahasalamana raha faniry fa rehefa tena enjakenjana resaka stress ny toe-batana indrindrindra mandroso ny taona ianao mantsy indrindray mieritreritra hoe ohatra ny herinao tany amin'ny 20 taona lasa ihany ny herinao amin'izao de ale mbola activité nataonao ihany no ataonao tsy izany io fa miova ny toe-tena de miova arak'izay koa zany ny fomba fiaina tsy mety koa nefa le hoe mihinan-kanina de matory hoe voky izy de matory de eo de miboretaka eo de tsy mampiasa vatana avy miboretaka eo iny koa tsy mety koa iny ny mampiasa vatana mafy loatra koa nefa tsy mety fa de hoe fahaizana mandanjalanja zany ny tena ilaina ao anatin'ilay raharaha eny ary fa dia mito ny fandarantsika eo namana fanira zafy manantany dia misy ihany koa ny mpisehatra izay hiaraka aminy ao anatin'ny fanoizana ny fandarana ndahoary namana faniry eny ary tokolasy tompovavy de isaorako ny namako Rina Arabe Mananjara
izay nanokatra ny fandanina tamin'ity maraina ity ary nanadiady niaraka tamintsika teo. Izy moa tao anatin'ny andro maromaro de tsy tafaradalana amintsika moa zany no ny antony ara-pahasalamana fa tamin'ity alarobia 5 volana febroary ty volana May azafady no miaraka amintsika rena de arabaina tonga soa zany arak'izay fa fanondretsika de mirary azy ho salama somatsara misaotra betsaka rena fa eto indray zany de ny tenako hiditra amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo de tapany fahatelo. Ny tapany faharoa dia i tonton Mota zany na rakotondrina Motarson Alleluia ary amin'ny tapany faharoa fahatelo moa zany marimarina kokoa rehefa avy eo de hiaraka amintsika eo i député Fetra zany zay hanao ny fandaminana ho an'ny fizaram-baovao sy fandalinana fanadidina miaraka amintsika eto fa ezaka aloha ny zara vaovao amin'ity androany ity dia ny omaly ny raharaha Clémence Arariny ireny efa fantatsika satria zany mahoraka be zany hoe nanahoana ny toyana lay teny akoron-drano tamin'ny samborana azy de raha ny vaovao fantatra zany efa hitantsika rehetra dia niembotra amin'ny 29 ny volana Jona zany ny raharaha zay mahakasika azy zany. Ny antony moa zany raha ny fanazavana de hoe tsy mbola nandrotsaka ny conclusion foana zany ny au niveau ny direction législation contentieux zany amin'ity resaka ady fanandrinany amin'ny Clémence aty satria io zany solon-tena-mpanjakana no mijoro ao anatin'izay hoe manao ny fitoriana azy izay. Izy ity moa zany raha ohatra ka resahantsika zany de hoe mikasika lay raharaha zay teny akoron-drano de io moa zany mbola tsy tampitory miembotra foana ty raharaha ty de 8 eo zany ny DLC satria ny DLC moa zany mandamina azy de rovina amin'ny fomba ahoana no hipotra satria rehefa ohatran'izao ny zavatra mitranga de ohatry ny tsy mitombona ave zany le fitoriana sa ohatrany tsy de mirarahana sa filambaniny fotsiny ny atao amin'ny Clémence ao anatin'izao raharaha zao. Tiatsika mampatsiahy fa iny etsika natao iny de ny fangatahana teo aloha zany ny fialany be ny tanàna fa ny fanoherany taxi civil ny taxi moto zay nambaran'izy ireo fa mangalatra ny asan'izy ireo zany. Zay ny amin'iny fa ny vaovao tsara tindrana fanamariana ihany koa dia nivoaka ny décret zany mahakasika indrindra ny refonte ny lisy mpifidianana zany. Zay décret izay dia voasiny tamin'ny 17 ny volana May 2020 sy 2020 zany. Ao anatin'izay aloha anaovantsika kely fanamariana zany satria tsika tsy maintsy mezaka mizara foana ny vaovao dia ministera ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana zany no namoaka ny décret zany laharana 2020 sy 2020 tsipika 7 senjato aloha raisiko tsara misy 2023-667 mikasika indrindra ny refonte totale des listes électorales et du registre électoral national zany. Zavatsara zany zay fa dia mifanaraka le izy amin'ny lalàna 2018-008 tamin'ny 1/12 volana May 2020 zany zay miresaka indrindra ny ao anatin'le hoe andininy 1/12 andininy 13 andalana faharoa zany ao anatin' zany organique zany dia ny anatanterahana mazava ho azy zany izay refonte zany efa ela nandrasantsika an'izany fa vokatry ny fandalovany vondrona afrikanina teto Madagasikara ny européanina marimarina kokoa fa efa any am'le journée de l'Afrique indray saiko am'le Union africaine mialatsindrina amintsika fa vondrona européanina de nanatotosa zany am'ty hoe tsy maintsy tanterahana io manko le toromarika rehefa mandeha eny amin'ny firenena andehanany zany ny PTF zany indrindra toy ny vondrona européenne tony de mametraka an'le toromarika na recommandation ny recommandation miendrika baiko iny fa ny fomba ara diplomatika tsy maintsy ohatran'izay ny fomba resana azy fa tsy hoe mametraka baiko fa mametraka toromarika miendrika baiko iny zany.
de misy efa matora mibetsaka amin'ny fanapaha-kevitra amin'iny toromarika zay omen'ny vondrona eropeana iny de ao anatin'izany ny anaovana refonty ary ny refonty isaky ny folo taona dikan'izany tsy misy antony mihitsy ny tsy tokony nanaovana ny refonty na hoe ny asa fanaovan-gazety sy ny sisa marobe ola be ny tobaka teto ary ny fifidianana de fomba famotsim-bola ihany koa ny sasany amina tapitrisa dolara mbola tsy hita zany zay marina amin'iny ao anatin'le komity manara-maso ny fiainana ny toko misy an'izay isaky ny fifidianana de hatreto napetraka izy ireo tao anatin'ny toromarika hoe arahana maso tsara ny vola ampiasaina andreny antoko politika reny fantatra ny tiny ny vondrony iraisam-pirenena atao amin'izany mba ialana am'le zava-doza tamin'ny 20 sy 20 ka manomboka migaritsika io zany satria voatery tsy maintsy manao refonty le fanjakana fa mila fahimalona koa satria na ny lista ampiasaina teny teto deputeram-bo maly le lista tamin'ny fifidianana nampandanany Andriamatora Rajoelina ny eny nefa mandeha midana any amin'ny fokotany araky ny tatitra azony de mila fahimalona zany rehetrarehetra zany satria mbola misy manomanina doublon na mbola miketrikitrika zavatra hafa eo ihany koa le fanendrena chef fokotany io fanendrena chef fokotany io zay indraindray de manao andetrezana ny am'le hoe akamakama sy ny sisa de reny ve ny ametraka paikady zany amin'ny fomba hampandanina amin'ny 2023 zany ao isika tsy maintsy zarana ary tsy maintsy andomana latabatra fa tsy eketsika zany rehetrarehetra zany eny are zay ny amin'iny mandeha de mandeha ny fotoanantsika zany am'izao alarobia izao fa efa eto akaiky eto tonton mota miaraba antsika ndray tafaradalana eto tonton mota miaraba amin'ny faniry de miaraba amin'ny mpisetra rehetra ato amin'ny MBS am'izao alarobia fa 5 ny volana Mey izao taona 20 sy 2024 miaraba ireo rehetra manaraka izao fandaharana Miara Manonja izao na ny eto Antoerana eto Tanindrazana zany na ireo any ampitan-dranomasina koa dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa dia samy velonaina indray natratra izao fotoana ankehitriny zaoko dia iroso am'izay zavatra ho velabelarina eto am'izao Miara Manonja eto tsika zao de tonga de ho alefako very faniry le fa zao tsy manadina ny radio madatsika fa tsy ny MBS rery any tonton mota anatin'izay araba zay satria Miara Manonja zika ny radio mada inary nanomboana azy manana tsetsatsetsatsyalitra ve tonton mota sa aloha iresaka kely momba ny fampampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara fa tena naitra mihitsy efa misy zavatra nanaitra foana moa na izaho makany ambanja matetika na ny zavatra hitako teto Antananarivo tsy mandeha araka izay tokony ho izy tsony ity fanabeazana ity eto Madagasikara fantatritsika tsara nefa fa noavin'ny firenena tena anisan'ny mamaritra an'izany ny fanabeazana fa ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora am'izao raha tsy teny fotsiny afa-tsy hoe neny amin'ny université ange tsy fantatra tsony hoe le baka tamin'ny taona firy moa zany zao miditra mianatra de ahoana mifandehan'le am'izao fotoana borsa 4 volana ny tsy azo ahoana ny manaraka afaka 2 volana sy tapany eo de hiditra indray ataony fanadinana baka manaraka de makaizy tsy hita tsony zany zay marina am'le resaka abaka ny resaka fianaran'ny tanora sy ny ankizy tadiditsika fa tamin'ny andron'ny président Ravalomanana disan'le hoe école pour tous de nomena fitaovana ny ankizy kitapotable nomena sakafo tena vitrika nazoto ary tena nanaovan'ny firenena mikambana fanamariana manokana mihitsy ny fitondran'ny filoha Ravalomanana tamin'izany ary de tena nanaitra ny Union Européenne sy ny Banque mondiale sy ny partenaire rehetrarehetra hoe angana be nyfandrosoany ty Madagasikara ty raha ohatran'izao ny taux de scolarisation mitranga any Madagasikara fa afaka fotoana foy ty de hivoatra be tamin'izany raha mampahatsiahy fotsiny dia reny présidentny Rwanda reny de nanaiky mihitsy satria samy mahita an'le rapportny avany amin'ny firenena mikambana ange nanaiky mihitsy hoe tena enjany président Ravalomanana raha mpandroso firenena zavatra mitranga nefa zao re olona de zao
tsy mandeha am'izay loany kay ty zavatra ampianarina amin'ny ankizy a any ampianarany ity eo ny filazana hoe ampiditra fram 3 alina 2 alina 2 alina fa tsy misy testa akory atao am'reto a mpampianatra fram atao de ny olona zany am'izao a rehefa tsy mahita asa de misoratra ho fram de lasa mahita asa zany hoe raha tany am fitondran'ny président Tsiranana tamin'ny taona 80 ka hatramin'ny 70 zany olona mpampianatra zany a tena olona tsingon'olombolo zany teto amin'ny firenena ary de nahavita nampianatra nahatra ny kilasy 7e fotsiny ara T5 mozo taty aoriana ny ankizy a de efa tena mahavita zavatra be eo amin'ny fiainany fa izao ny hitako tany ambanja aloha ary za mihevitra fa ohatran'ny hoe zavatra tranga eto amin'ny firenena amin'ny faritra maromaro le izy a rehefa manao fanalana soustraction ka ny taremarika ao ambany a misy virgule ny ao ambony tsy misy virgule de sahirana amin'ny mpampianatra tsy mpampianatra ray no hita tam'zany a fa mpampianatra misimisy zany ny mpampianatra fram tozonareo hoe any ambany vohatra kosa angambo zany ny misy mety ho marina ny feritreritrareo fa ny zavatra hitako ary zao tsika miteny zao tamin'ny herinandro ambony teo nanao andrana ohatran'ny hoe mba examen blanc zany a ny teny amin'ny Cisco tena tonga de lazaiko Cisco anambodratrimo nanao fanadinana andrana ho an'ny CP izy de nasaina nanao daholy a na ny EPP na ireo école privé hoe miteny frantsay fa manaraka ny programa malagasy ihany moa zany de nanao an'izay izy fa mizavatra mitranga re olona eo am'le olana zany problème zany no afantarantsika azy problème mba hanaovana an'le examen blanc de misy fanontaniana hoe omeo a nombre de piquet zay mihitsy moa zany le fanontaniana am'le terrain rectangulaire fa ny zavatra mivoaka ao amin'ny valiny amen'le satria le olona manomen'le laza adina izy a de manome koa an'le valin'le laza adina zany mba azahoana mametraka noty de ny zavatra mitranga nombre de piquet lasa misy virgule gaga ianao amin'ny fomba hoana no ampisy nombre de piquet misy virgule sisko an'ny talata maty ny mahita an'izany ka tsy fantatro izy io a na ny direzebina Antananarivo mihitsy na ame an'le sujet na ny sisko an'ny talata maty fotsiny fa na ny zapy na ny sisko tsisy nahitan'io zavatra io de mampanome sujet-na français ndray izy de zao hoe zao a no hitanao eny an-tsena ny voankazo ny hena sy ny sisa zay ny tantarainy ao anatin'le texte zany amin'ny teny frantsay de zao ny resaky ny olona eny an-tsena de mifanontaniana apetrany a eo ambanin'le texte de zao hoe mba tantarao kely hoe zavatra hitanao eny an-tsena ny ankizy tsy adala le texte ihany no adikan'ny ankizy eto zany ny fitsapam-pahaizana am'izao fitondrana malagasy zao tamin'ny herinandro ambony oa zany fitsapam-pahaizana natao zany a tsisy zavatra azo ny elany zany hoe tsy mariny io hoan'io mariny io zavatra mipotra io fa de mampalahelo ministry ny fampianarana ny direzebina Antananarivo tsy fantatro aloha ny direzeby any amin'ny hafa ve ohatr' zany fa de zavatra mahamenatra zany ny ankizy beazanareo raha afaka 5 taona zany reo ankizy reo a raha saina miasa tsisy zavatra hainy raha zavatra ohatr' zany no ampanaovinareo azy tsisy zavatra atenaina zany reto ankizy reto raha tsy miova mihitsy fomba fampianarana raha mbola ity fahatany ty no ataonareo hoe maître fram hoe recrutement na maître fram fa tsy misy testa tsy misy ininona volarina fotsiny io fa tsy mandeha arak'izay izy ary raha mbola hoe ny akamakama no atao io moko tsy voatery hoe piray atoko politika
fa raha hoe ny fianakaviana sy ny akamakama satria sarotra mahita asa de zay no ampidirina ao anatin'le izy a tsy andeha am'izay loanna io zay a no zavatra everina fa tsy maintsy resahana eo am' tsy fanjarinny fanabiazana ny ankizy am'izao ankehitriny zao fa tena mila fiovana be fa sao de any am' CP koa ty de anao ianao hoe ay omeo kely ny conjugaison ty verbe ity a verbe la ihany ty a ho amin'ny conditionnel futur conditionnel de premier groupe de ino ataon'le ankizy dozy le mpampianatra framma sy mipampianatra any amin'ny balalazainy tsy nasinesa le izy dozy hoe io diso tsipelina nefa lasa futur le izy rehefa tsy sesa de diso mihitsy fa zany ny zavatra ataonareo a mievera tena fa tena misy tsy mahay le mpampianatra framma na manao correction ary disony an'le ankizy dozy hoe diso tsipelina io fa aina io de tsy de zay de be de be nareo ngamba manenjika an'le résultat hoe allo 95% ny afaka CP miala tsiny fa mamarina ny ankizy makany akady nareo am'zany ka de tsetsatsiaritra zay tsy maintsy nolazay mbola misy angano tsetsatsiaritra sa zay tontomota misy ko andahoara misy papery daholo mihitsy resaky tsika tsetsatsiaritra kely ty a de veriko ty fa mitranga amitsika rehetrarehetra farafa ratsy ny eto Antananarivo aloha miatra am'ty ny resaka jirama io jirama io a eto Antananarivo am'izao fotoan'izao tapaka isan'andro ny jiro adiny roa ary tena zany adiny mihitsy telo zava-miso de zao tsy mandeha koa ny rano eny aminay moa zany zao ny rano a amin'ny atoandro tsy mandeha fa rehefa manomboka amin'ny fito sasany aleo izy a zay vao mandeha de raha akizy moa ny ankizy efa matory am'zany de tsy mahango ny rano anao zany hoe raha isam-bolana ianao a na lany 15 metre cube amy rano vokatry le rano tsy mandeha amin'ny atoandro a sy rehefa alina be vao mandeha de tokony ena any amy 12 metre cube na 10 metre cube no ranonao lany fandanina io fandaninao fa tsy zany no mitranga ary fantatro fa mimenimenina za de anisan'ny menimenina satria maninona tam'ny rano nandeha araky ny tokony ho izy a de eo amy 20 metre cube eo 25 metre cube eo ny laniko fa noho ny tapaka le rano a tapaka ny rano noho ny tsy fisiny rano dia lasa 50 metre cube de rehefa nieritreritra an'le izy a hoe fa maninony ty no ohatra zao de mandefa pompy a rivotra amy sasasasa be toy a tsy normal ty fity mampiodina an'le compteur de nakany amy jirama tsy mety oaly izy efa 2 volana zany le anina niakatra be foana le rano tsy mety oa ty zavatra ty fa rivotra manosika an'le compteur fa ny rano tsy misy fa tena mba ilao feverana de raha ohatran'zany raha misia aloha ianao manao fangatahana fa manao fangatahana mihitsy aho hoe atao étalonnage ny compteurako zavatra pratika teny amin'ny université zany a mangataka étalonnage a de manao série de mesure tsika angalana moyenne ataovy ara ny fangatahana de mandovola ianao am'le droit nataoko le fandoavam-bola miandry de milaza aminareo ary vahoaka fa tany amy volana o 2021 nanao an'io fangatahana io a zao tsika mamarana ny volana me tsy mbola nahazo valiny a le compteur raha teo koa moa a no ny antony tsy fantatra ohatrany somary misy mipilaka kely le fitaratra tsy hoe vaky a sarotra be no mahita an'le chiffre ao anatiny de miteny aho hoe alao mihitsy soloana le compteur anay a ry ingato tompona ndraikitra ato amy jirama fa tsy araky ny tokony ho izy tsony ty zavatra ty de ataovy ny filazanao de natao ny filazana fa za de milaza amitsika vahoaka miaina eto Antananarivo fa io rivotra mandeha amy pompitsika io mampiodina ny compteur atsika io de zany hoe mitombo ny rano lanitsika nefa ny rano tsy misy zay ngamba ny everiny jirama ave apetrako tsara le point de le teboko sa fantanitsaiko ny point d'interrogation apetrako tsara zay hoe zay ve zany ny fomba hitanareo a fa mahana ny fatiantoka eo am'le le fampikarana rano hoe alefa ny satria nge io rehefa
tapitra ny rano ao anatin'ny simbendrano de lasa misy rivotra any am'le tuyau de sala am'ireny tomobile diesel reny raha vao misy rivotra io de tsy mandeha araky ny tokony ho izy fa ny rivotra ny manoa de tsy velona ny moteur rehefa tomobile fa ity tsy mandeha le rano ny rivotra mipopopop be ary mipopoka be na misy rano kely ary compteur anao efa miodina de za zao zany compteur ny rano vaintsaiko lasa 40 mètres cube izy farany teo de zao izy tsy fantatra hoe za tena efa manao fanamarena amin'ny jirama tsy mety ty fa fanambakana amin'ny vahoaka malagasy alatra be vava no ataon'ny jirama raha ohatran'io lasa mivarodrivotra ny jirama varodrivotra ny jirama sa de miteny aminareo vahoaka malagasy zay samy manao fanamarinana any amin'ny jirama daholy zay tratra ny zany zavatra zany fa de mampalahelo indrindra moa fa ny hoe ny olona avoavo toerana any am'le ambany akaikin'ny arabe izy mora vetivety de mahazo fa raha vao miakatra kely ny toerana rivotra be deaibe de iny efa vidinao ka de mba mampalahelo any raha am'izao fiainana efa sarotro zao mbola ividy rivotra ianao de tena manahirana fa mba mangataka anareo jirama fantatrareo tsara le olany zany ary fantatrandreo ngamba mety manao hoe ka tsy afa manoatra compteur tsy haiko fa mba ataovy moyen'le olona hatram'izay de iny atao fa aza le rivotra anao amidy zay ataovy le moyenne consommation-le olona hatram'izay fa fantatrareo zany statistika anananareo zany de iny anaovana an'le facturation fa aza manao an'ity resaka rivotra ty fa lasa manahirana zay atreto aloha tontomota tena mbola tsy voavaly resaka délestage ny jirama ary tena vao mainka mikakaiky ny olona fa bon le izy moa zany ohatrany de ohatrany hoe lasa fahazarana nefa raha ny tokony izy tokony misy endrika fanasazina le izy am'le tompona andraiky mpanjakana sy le tompona andraikitra miany le angofo sy le jirama satria dia tsy ara-dalàna zany le kalitao an'le asa na le tolotry le asa makany amin'ny mpanjifa jiro iny fa fatatsika koa nefa arak'izay zavatra resahanao zay tsy vo zao zany nisy nitaraina fa betsaka nitaraina am'izay ary de tena vola betsaka li satria raha ny rano tokony hiditra zany de tokony hoe vita no mikajy azy 4 mètres cube ny lany eo anatin'ny volana raika nefa ty zany de kajino mètre cube maromaro raha ohatra zany ka hoe 20 mètres cube ny kajiny jirama nefa zara fa mandeha le rano de mety ny 2 mètres cube am'izay mety ohatra hoa na 3 mètres cube zany no ampiasain'le tokantrano fa ny 17 mètres cube na ny 18 mètres cube zany de lasa hoe ny rivotra zay mifofofo ao anatin'ny compteur zany no varotana de zay mahatonga azy mivadika ho alatra voly autorisé mihitsy satria zay le izy mitango vola amin'ny fomba samihafa zany le orinasam-panjakana sy le fanjakana zany de tena nairana ny tompona andraikitra mihitsy zany fa eto amintsika moa zany de zao ohatra vitavita ho azy daholy fa any ivelany zany de tena raisina mihitsiny ho resaka complice mihitsiny ho an'ny fanjakana sy ny orinasam-panjakana manao an'izany zavatra any ary io le resantsika le mpiasany jeramany miezaka manao zay mba ho afany amin'ny fampandrosoana n'le orinasa sy fiarovana n'le orinasa fa le endriky le fitantanana ary zany tsaroantsika tsara zany le tarif optima iny le optimisation iny andao ataontsika ohatran'izao de pingapinga novaina ny tarif 14 ny tarif 16 sisisy de nametraka an'le hoe tarif social tarif économique confort super confort sisisy tena fanabotrina an'le malagasy mihitsy satria facture ny ainga taty amin'ny 16 000 ariary 80 000 francs no tonga taty amin'ny 160 000 ariary ny sasany no tonga taty amin'ny 80 000 ariary ny sasany ary tsika nahazo fitarainina be da be an'izany nisy tonga taty mivatana tamintsika mihitsy ary ka tsika mbola tsy reraka tontomota manaitra nyreto jiramasi le fomba fiasy reto le jirama moa zany tsy hitatsony zay resana efa mipotipotika le orinasako zao izy zao hatramin'resaka iny efa nresantsika foana iny hoe maro be reo service efa lasa voatsinjarazara amin'ny zava-misy aty ambadika aty efa kely tsy isan'ny kofeno mitazona an'le jirama zay mba mampiaina azy tsy ho tapaka zany fa raha ny zava-misy na ny resaka lora raha nodinana n'lay groupy de mbola réquisitionnena amina orinasa compagnie pétrolière et de sero
mbola manefa vola be amin'ny vidin'ny carburant sy ny ofana groupe ary misy groupe tsy miasa misy groupe tsy mifanaraka an'le quantité livreny lay factureny fa de io ny fifanarahany io ny contrat milivre 28 mégawatt nefa tsy tonga 28 mégawatt koriny lay ohatra zay tenentsika zay fa misy latsaka zay lay herinaratra livrena zany satria tapatapaka noho ny solika fa de tsy maintsy manefa le jirama betsaka ny trangy ohatr'zany ary efa nitondrantsika aprofo zany lafin-javatra zany de le vahoaka foana manefa ary rehefa manefa le vahoaka tsy ampy koa le firaisankina le vahoaka malagasy de tsisy mihitsy fihetsehana mba manaitra n'le tompona andraikitry ny jirama hoe mba oka zay io anetsy le fanjakana fa le fanjakana range mbola manetsina manao subvention tontomoty fa le bosy le karana le société marobe mampanofa lay fournisseur ny jirama amin'ny alalan'ny groupe zany no misitraka sy mahazo an'le miliara miodina amin'ny jirama ao anatin'ity raharaha ty de isika vahoaka zany ny tsy maintsy mitady vola ho an'ireo olonireo mbola misy anapiny tontomota ka manampy an'izay resaka jirama mifaniry sy le fourniturana énergie ataon'reto centrale termika privé eto zany mihitsy ny mahatonga an'ity tonga de avadika hoe makaiza moa zany le zany mahatonga an'ireo building be deabe rana Tananarivo reo am'le vola hafahafa azo satria marina mihitsy zay exemple name mifaniry zay efa navoaka nge zany hoe contrat ifanaovany amin'ny fanjakana ohatra hoe 30 mégawatt ohatra ny ataony livreny 22 mégawatt fa no asainy alohan'ny fanjakana 30 mégawatt zay mégawatt zany tsy livre le izy tsisy fa ny esprit zay esprit zay zay le resaka esprit mafia ifampizarantsika ny de mba menao a de ny sisy ohatrohatry zany angely izy de tsy manao ninina izy fa mandray vidina 6 mégawatt de lasa mitsangana amin'ny building fa rehefa ho ataony fijerena hoe aizany comptabilité ana ahoana hita dolo marina am'ireo building rehetrarehetra reo ndray rehefa aveo toizana ihany asainofaina amin'ny euro mètre carré rehefa mandoa eto izy ataony aty am'le vidina euro ambany be de lasa ohatrany hoe somary nefa tena alatra maraitsy ariva no mitranga eto am'ty firenena ity ary my PTF banque mondiale surtout amin'ny recommandation tadidi mifaniry tsara zany aitsio fitantanana ny jirama ataovy araky ny tokony ho izy fa ajanony ty subvention ty fa ataovy vérité de prix le vérité de prix ange reto le karany reto ange ny tena sahirana am'lizy hoe zao no laninao de zao no alohanao de sahirany reo de sady tsy mbola manomboka on ne commence même pas à assainir la gestion de la jirama tsy mbola manomboka am'zany anketsika zany recommandation zany efa tamy 2020 ny tena marina aloha efa tany alohan'ny 2019 zany de nitoizana 2010 am'zao 2019 zao kosa tena amely mafy nareo fitondrana aitsio ny jirama aitsio ny herimady tsisy nandeha aritra hatram'zao tsika mbola tsy mandeha araky ny tokony izy am'ty jirama ty fa de io firenena subventionné de hita moa nefa rano fa rehefa mandainga lava ohatran'io ange misy farany foana ange reny zay ry mba tokony tenenina foana ry fany iny resantsika ry am'vamitona tokony resana azy satria mba tsarariny loatra le izy raha ohatra ka tena le malagasy zany tena manefa zay zavatra tena mafitoto le malagasy mafitoto misy tsika malagasy tsy tena tsy fantatro hoe ahoana ny fomba andresen-dahatra an'le malagasy hoe amin'ny fomba tokony mba hitenenana de mba miteny re raha malagasy fa le miaritra lava de ohatran'le vato be io angereny vorona rehefa tsy miteny de zay tia ny vorona atao eo foana zany de raha ohatra ianao vato mangamanga tsara iny vato malao be iny lasa mivadika fotsifotsy ianao rehefa eo foana ny vorona isa maraina de mampalahelo any le zava-misy fa zay ka anjerama zay sombon'zay resantsika zay fa raha resaka ty jerama ty ny resana zavatra ngezabe ka rehefa miresaka nyty tsika tontomota de
te handeha ako any am'le resaka satria miresaka an'le hoe recommandation ianao fa io moa zany zao mivavao tamin'ny herinandro lasa iny de tena naredrehatra mihitsy satria mikaraingona le fanjakana sy mimpanohana azy taorina ny recommandation nataon'ny vondrona européenne le nanaova ny Christian Preda sy ny équipe en conférence de presse efa nresahako teo zay reto tsy maintsy arahanareo fa nikaraingona le fanjakana koa nivoaka le vavao lehibe satria efa fatatsika io fa tsy maintsy tsatra tao anatiny ty tsy zavatra mandehandeha ho azy nresahantsika de ozy tsika diplomatiquement ty resaka fifidianany ty nresahandreo fa misy non dit politique ao ambadika io cause io de mivoaka le izy io ary zany resaka hoe corruption sy zany tsy mandehandeha ho azy zany de io hitantsika miainga be am'izao fotoana zao ny samy finina sesy mikariko amin'ny marina ary ho tratra ihany ny tena trondro vavety ary hitantsika manomboka mandady le momba n'lay 73 kilo de mandeha fitsarana andeha mifanadidina koa le any Komoro ary mandeha koa le ato amin'ny samfinina le hoe misy société samihafa zay anaovana fanadidina mikasika amin'ny fampitsimbona fa efa niteny izy teo misy vola maloto 1800 milliards d'ariary tsy tafiditra fa niodokodina efa niresahantsika teto zay le niresahantsika hoe io diplomatiquement ny hitantsika maso fa misy non dit be tabe ny ratsa ny communauté any ambadika any ka rehefa nikaraingina le fanjakana le firenena tsy maintsy alefa de natsipo moramora le inona moa zany le accord kely tsotsotra le hoe ngeny ara fa de hitanay tato anatiny ty any ty amin'ny alalan'ny BEI Banque Européenne d'Investissement fa afaka mandrotsakitsika manombokotsika am'lay fanadiadina momba ny RN13 le RN13 amin'io mbola napetra amin'ny mazava tsara Fort Dauphin ambovombe fa le RN13 tonga de Fort Dauphin iosy de manjato kilometatra latsaka kely zany fa ity le resanty eo am'zato kilometatra ka ahoana koa moa ny tenena ny BEI an'le amatsy vola tsy ohatran'izany manko ny fomba fiasan'ny mpamatsy vola setresa-pinena amina resaka asa vavety ohatran'izao fa tsy maintsy zarazarainy le izy tsy njarainy le izy de tato zany no resahany ity ara tsy ho vita anatin'ny heritaona ty hatramin'ny 2023 ty manko zany zao tena le namatitra mivavan'le président tsy hanao politika raha tsy vita kozy izy everiny rehetra fa izy ny amoaka vola ny posiny tsy le fanjakana amin'ny alalan'le ressource an'le propre interne kanjo tsy zay le izy fa izy ty mbola hanao miamiao angataka zany any amin'ny vondrony européenne de le vondrony européenne amin'ny alalan'ny BEI ny Banque Européenne d'Investissement modiny meny taratasy kely zay A4 tamin'ny herinandro de ozy izy okara fa bon mety ny étude sy sisa fa ho atombotsika io fa ijery ny fomba ahafahana manao décaissement am'zay de iny am'izay ry fanjakana rehetrarehetra sy mimpanohana azy de tena mahatoky ny fanjakana ny vondrona européenne sisy zay aloha zany namaly falin'ny vatany teo tamin'ny alalan'lay taratasy navoaka ny Banque Européenne d'Investissement le décaissement io mbola tsy fantatra eo revo iny le autoroute atao malaza be mbola niasa ny azakazaka tany Egypte tany ministra nijery am'izay fiaraha-miasa satria tsy maintsy efa voafaritry mivava hoe atao le autoroute Tamatavy Tomasina Antananarivo Tomasina de tsisy mety mamatsy vola de lasa ny azakazaka tany Egypte tany nandeha ny ministra zany de tonga am'izay tsika tonton mota ny zavatra rehetra tsisy mandehandeha ho azy maninona ny déclencher reny resaka resahan'ny samy finina reny maninona miainga masika ny CSI maninona ny tsy maintsy efa tamin'ny heritaona ngely no tafapetraka le didim-panjakana mametraka ny ARAI ny agence de recouvrement des avoirs illicites fa taty amin'ny mois de mai voatendry ny DG nisy pression zany ary ohatran'izany ihany ko miainga ny dossier amin'ny bianco rehetrarehetra sy mipaka ary andeha daholo io rehetrarehetra io le non dit politique tsy voatery hitany coulisse tsy voatery hitany ety amin'ny saramba be ety fa atsika mezaka mamoaka azy tonton mota vondrony européenne sy ny resaka frantsay sy ny resaka vahiny eto ny titsika resana de zay tokoa le fipetraka le raharaha ry faniry hoe ny Union européenne manindry vela izy le fiteny azy andeha raha ataontsika hoe tsy nanindry izy fa mba nanolo-kevitra izy mba ataontsika diplomatika koa zany le izy nanolo-kevitra izy hoe ataoviny concertation dia
jerena ny lalam-pifidianana sy ny sisa melohan'ny 2023 de mety mieritreritra moa ny olona ngamba sasatsasany hoe fa ahoana koa sara ny Union Européenne ny manoatra an'izany mialatsiny ny Union Européenne nge tena miantoka ny volanaovana an'io fifidianana io aloha fa raha ny fanjakana malagasy 100 milliards ngamba no ananany anaovana an'izay fa tsy manam-bola anaovana an'le hoe tena etoana ny fahavitany io fifidianana io araka ny tokony ho izy ary matoa ny Union Européenne mibaiky hoe zao no heverina atao fa mety izy andray anjara amin'ny famatsim-bola an'le izy za nge tamin'ny heriny nge raha tadidinao tsara ry faniry nanao hoe mbola tsy tena tokony araka ny tokony ho tenenin'ny Union Européenne ary io ny tenenin'io satria raha ny eritreritro ary za nge nanaraka an'le kabarin'ny président Ravalomanana le tamin'ny sabotsy teny amin'ny firaisana le hoe io constitution io tsy manara-dalàna na ny demokrasia na ny zavatra rehetrarehetra de ahoana fa za tena mihevitra fa tokony zay na nyrin'ny Union Européenne mafy fa natahoran'ny Union Européenne ngamba hoe itrifantsika malagasy de ho asorona teo président Rajoel tsy mieritreritra zany re zay re Européenne fa mieritreritra zay hoe volana septambra ny président Rajoel ny tokony mametra-pialana de atao chronologie atao inona moa tizy teo miverina partir an'izay tsika daty zay tsika manao retour en arrière dia validena any akaiky ny volana ny constitution vaovao de démissionne ny président ny volana septambra miatra ny constitution vaovao tonga de constitution mety araka ny tokony ho izy no mitseo eto amin'ny firenena fa tsy tony hoe zavatra ny atsika mantsy zao raha le constitution de ohatrany hoe misy hoe fonds souverain nefa tsika tsy hoe royaume de Rajoel de lasa tsy mirindra le zavatra be de be ao anatin'le izy manao compte à rebours tsika manomboka ny tapaky ny volana de miverina ty manao chronogramme hoe aiza zany tsika ny tokony manomboka ny concertation au niveau ny commune au niveau ny région au niveau national fitaitsika zany any amin'ny volana juin 2023 azo atao tsara nge zany tsy mila président miongany zany tsika fa avela izy manapitra zay ataony eo de tapaky ny volana ho izy miatra ny constitution vaovao izy raha teo efa tokony janona de zay de voakasika daholo na ny ACC voakasika na ny CENI loi organique rehetrarehetra voakasika daholo ifanaraka amin'ny constitution io fa zao terenao président ny fokotany nefa tsy zany ny lalàna de enao ny président ny fokotany no sainao manamboamboatra an'le lista ze tsy heridena tsy anina de asory teo fa ary zareo anina mahasositra raha izy be de be eo de lasa ohatran'izany le izy de engany izy tsy hanao an'izany ka de ohatra zay le fijery azy fa ny zavatra tena manaitra mantsy eto amin'le démarche ny Union Européenne de zao miezaka izy ianao hoe ataovy ny état de droit de ny état de droit zany hoe fanjakana tandalàna ao anatin'izay ity le hoe fitsarana mandeha araky ny tokony ho izy de ny fitaovana rehetrarehetra natao naorina daholo efa prévu moa zany tany anatin'ny lalàna hoe atsangana ny aray alefa ny samyfinina alefa ny paky alefa ny bianco zavatra mitranga ny samyfinina ihany mitantarany tsy fahombiazany tamy 2018 2018 sy 2020 zao ny vola maloto 7 zao vola maloto izy tsy mitorina efa inona ara ny ilana nyity samyfinina ty zao izy vao manao hoe resaka hoe manitsy ny fomba fiasa de hita eo zany fa ohatra ny nanao conférence de presse izy nanambaran'izay hoe zao ny fomba ao atao de hita eo hita eo fa ny famaritanareo ny vola maloto aloha de mba oka zava tsara fa tsy hoe mitondra vola mety 100 millions etsenosy be etsetsena de lazainareo fa vola maloto iny tsy de mety loatra le izy fa hafahafa mihitsy indrindra fa raha fa hoe olona ambonimbony amina toko politika anankiray no mitondra an'le vola de lazainareo hoe terrorisme
tsy fantatro ny famaritanareny hoe terrorisme fa tsy zany mihitsy ny terrorisme fahafantarako azy ary volany drogy tena milaza aminareo ry samifinina fa efa be deaibe mihitsy mimpianatra any amin'ny secondaire any amin'ny lycée any no tratra nyty drogy ty marina mofo hoe amidy amin'ny euro le izy hoe zao euro zany ny anina tsy oatra fa tena be deaibe io ary lasa plaque tournantina drogy mihitsy Madagasikara fa toatra ny tsy misy an'izany akory any am'le rapportny samifinina fa ny terrorisme ny azakazahany définition hafahafa eo ny avoir illicite moa zany de torinareo de mipaka iteo bianco moa tsy fantatro na tokony hoanaovinareo fa bianco ange hatram'izay 2019 zay tsy nisy dossier mba hoe tena netiny hoe ficelé bien ficelé nefa ny juriste ao amin'ny bianco fantatra ihany ny capaciteny ary tena mbo hoe mahazo asa tsara sy manana mety tsara le ao amin'ny bianco nefa tsy nisy fa ny zavatra tena tiako lazaina ry safidy ry faniry de izao manomboka izao ry faniry de tokony hoe la peur va changer de camp tsy aty amin'ny mpanohatra tsony zany no ampitahorina fa ireto manao ny tsy mariny reto ny tokony atahotra ary de zay ny tena ilako ny hoe ny union européenne tokony miverina mijery an'io fitsarana io eto ny fitsarana eto Madagasikara nefa am'izao misy olona telo taona ny atranomaizina tsy mandato fitsarana fa ny hoe fitsarana manaraka ny tokony ho izy zany mba tsy tenenako hoe manara-penitra fa le manara-penitra eto Madagasikara hafahafa le fitsarana mandeha araky ny tokony ho izy zay ny tena mamerina aingana ny état de droit ary rehefa averinareo aingana zany le olona manao ny tsy marina ny tokony atahotra manomboko izao hoe lebena miaramily ianao na tafika ianao mandika lalam-panorenana de tokony ho jerena fotsiny ve zany nefa ianao mianiny eo anatresa miaraka amin'ny sainam-pirenena fa hanajany lalàna ary anompo ny tanindrazana rehefa tonga eo ianao no ny antony maro samihafa mivily mandika lalam-panorenana kitsirano de tokony ho jerena fotsiny ve zany enao ange mifanjakana vahoaka malagasy no mampiasa anao ka rehefa manitsakitsaka lalam-panorenana ohatr' zany ianao na inona gradinao na inona gradinao tokony mba ho jerena ihany zany hoe no enao nanao an'ity de averina kely am'izao aloha ianao fa tsy mety raha hoe anao fananinanao ohatr' zany daholy rehefa manana marodoninahitra ambonimbony de mahasa manitsaka lalam-panorenana fotsiny zao satria izy ange rehefa miteny hoe manery mampirisika ny anaovana an'lizy hoe araky ny tokony izy manampy vola izy mampanao formation izy fa tsy hoe miteniteny fotsiny tsy le miteniteny no ilainy fa tena le hoe mampanao formation manome fitaovana hiaran'zay mba tsy isy tsony ny olona hoe telo taona migadra enimbolana migadra nangalatra akoho anaky telo le olona migadra roa taona telo taona de tsy mandeha am'izay loha ny olona namoaka 10 milliards tsy ara-dalàna toatrany tsy fantatra na mbola any ampigadranana tsy lasa ohatran'izany eto Madagasikara ao anatin'ny tandalàna atokisan'ny olona rehetra mangarahara miady amin'ny kolikoly mandroso araky ny tokony ho izy zay ny tokony hitranga eto Madagasikara fa tsy ohatran'ity zay ny tsy maintsy tenenina ry faniry ao anatin'izay resakazay ny resaka Clémence tsika teo ny emitra tontomota alohan'ny amaraparanantsika ny fandraisanao ny fitenenany eto tsara ihany mba hitonana lafim-panazavana satria ianao moa nisainy nitondra fanazavana kely ihany tamin'izy ty ary nitondra fomba fijerinao amaraparanantsika azy ka izao le izy ry faniry tam'izay fotoan'izay tokoa le niteny neny madame Clémence moa zany le nitondrana azy eo amin'ny tribonaly de le izy le hoe saika ilahatra mariako aloha fa ny fe le fe reproché anazy angamba de hoe ilahatra ety amin'ny izy ange mbola teo akoron-drano de voasambotra mbola tsy nisy filaharana mihitsy zany natao de zay moa eo zao le fanjakana sahirana hitondra an'lizy eo amin'ny tribonaly inona le izy nilahatra taiza izy nilahatra taizavy mbola tsy nietsika izy tompoko
de lasa ohatran'ny sahirana fa ny tena nanahirana ny olona ny eritreritra ny zavatra ny teneniko tam'le resaka commune le mera sy ny tsisa le nytenenako hoe raha matolala tiana raha vololomanana za manao fa tsa ianao a hitory amin'ny madame Clémence fa raha ianao no mitory amin'ny madame Clémence de tena hoy za hoe mahasamarina ianao fa tena ho hitanao fiarova-tenanao no ataovy mafy fa ianao mpitory de gaga moa ny olona hoe aprisianareo mihitsy i lalatiana lalatiana raha vololomanana ka hitory any madame Clémence to za hoe ka tsy azonareo l izy fa aprisiako mihitsy amony tena rasa de tsy fantatra tsony fandehany a fa io resaka commune io resaka nataony raha matolala-tiana raha vololomanana io mba iriko mihitsy andeha ho iteto ny marina fa misy zavatra fombafomba be debe tsy maintsy atao mantsy satria mety misy zavatra amboamboarina mba azahoana manamary tena ny olona nge manamary tena foana no ataony nefa tsy fantany fa zao rehefa manao ny marina izy a ny marina manafaka mandraka riva ka zao rehefa manao ny tsy marina izy a de tsy maintsy miaro tena ka na hitory ary zao a de matahotra ihany ao anatin'ny lisika de ho hitatsika eo mifandehany moa zany zay ny lafiny ray am'le resaka Clémence fa le resaka hoe taxi moto sy taxi ville tsotra mbola tsy nisy tena hoe filaharana en bonne et due forme araky ny anenjeny lalàna azy le nitranga fa mbola vao hoe fanao fotoana izy ka raha mifanao fotoana tany Ambomanga kely ve reo zany de ahoana de toriana foana ve sa mifanao fotoana eto Tananarivo mihitsy ny tsy azo atao de hita eo fa de mihemotra lava moa ty le anina de atao fotsiny hoe non lieu ngamba de samy vite mba tsy fandrebirebeny d'accord ara eny ary tontomota fa dia marina antsika de inona fa ho tafaradalana eto indray a amin'ny herin'ny androany de misaotra anao de mirary soanao koa vita be de misaotra mifaniry misaotra an'ireo niaraka nanonja taminay tamin'ity an'io ty a mitondra kely an'izay a fanamariana samy hafa zay lizy moa zany hoe atao a mba hoentina hanatsarana ny fiainam-pirenena fiainany vahoaka malagasy zany efa de voatery a mampatsiahtsika malagasy a fa raha ny fangatahany reto PTF reto hoe atsara ny zavatra fiainanareo aorina de alao atao ny mangarahara atao a ny vidin-javatra araka ny tokony ho izy a fanjakana range iory faniry fanamariana fotsiny matahotra apakatra vidina lasantsy matahotra hanao mijirama araka ny tokony ho izy tsaroko tsara nefa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka hoe atao ny ajustement structurel hiakatra ny vidy zao fa rehefa avy eo netinety a fiaina ny vahoaka malagasy no natao le izy de ohatra zay ty le fanjakana malagasy ty a tsy manana hevitra anamboarana amin'ny fiainan'ny malagasy tsara kokoa de mahita zavatra artifisy maro samy hafa izy a elana amin'izy nefa tsy fantany hoe itera-bokatsoa io mety mafy io amin'ny voalohany fa itera-bokatsoa io ao arina ka zay ny tsy takatro reto a de tsy maintsy ambara ihany zay a amiomanitsika mety mafy tokoa ny soka mety somary misy hafahafa fa dia everina fa ny tompo mahafantatra ny momba atsika everana atsika de hitondra atsika amin'ny filaminana sy ny hatsarana de manao velomanareo de isaorantsika tonton mota tamin'izay fivahinianana ny rahany tamintsika izay rehefa miaraka amin'ny tonton mota moa tsika de eo foana le faneo-kevitra ara-teknika fa mipetraka ao anatin'izay ihany koa le faneo-kevitra zay miresaka ny zava misy amin'ny akabeany mihitsy ny eo amin'le fifandraisana am'reto mpamatsy vola sy ny firenena zay miara-miasa amin'ny Madagasikara ireto zany eo zany hoe bilateral sy multilateral zany tsy maintsy kitiatsika kely zay lafiny zavatra zay mba ahafantaratsika hoe misy zavatra tokony ho resahana
ao anatin'izay fifandraisana amin'izy ireo zay fa tsy lavitra zany ihany ko e nambarako teo fa ny député fetra dia miara-dalana amintsika ihany ko zany satria rehefa larobia ohatran'izao moa député zany de efa eto daholo indray tsika menakavy zany a miaraka amin'ny tonton mota androany fa 5 volana mety zany ka miaraba député fetra be da be ny didy amanandraikitra ny sahanao na eny atsy mazaza zany na eny amin'ny terrain rehetrarehetra eny zany a zay manao fidinana ifotony a eo ihany ko ny fionana am'ireo mpikatroka any amboribory-tany a varim-pifidianana zay nahalany anao a ny fivoriana samy hafa koa eo ny evon'ny antoko fa de misaotra an'Andriamanitra aloha zany tsika fa de afaka soma tsara am'ty alarobia ity mba mifampitafa indray am'retom-piaino sy mpijery mahafinaritra manerina zao tontolo zao député fetra. Akasitrahany ianao namana faniry sy ny mpanaraka tsy mahafoy ny fanarahana n'izao fandarana Miara Manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao. Ny araba no atolotra antsika rehetra ary ao anatin'izany koa no hitondrana ny firaritso sy ny fampahirezana ho an'ireo rehetra malagasy maro anisa izay ao anatin'ny fahasairanana sy ny fahoriana lalina mampahery antsika rehetra fa tsy matahotra fa tsy haritela itsony izany ary manana fanantenana tsika fa tsy ho mandrakizay akory izany hoe fahasairanana sy fahoriana mianjady amintsika voaka malagasy zany dia tolorana kopakopatanana ihany koa ny amboribory-tany fahadimy sy ny anivelany rehetra manaraka an'izao fandarana Miara Manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao namana faniry. Eny ary de iny efa nresantsika hoe itsika de miezaka mandrakariva foana ny anao fanabeazana fizaram-bavao fandalinana fanadiadiana ary fampitakafatra any am'izay eviny sy tokony hatongavan' zany resantsika zany ary tsika tsy mahakivy antsika mihitsy miatrika n'ity fandarana ity sanandro sanandro satria ny adidy amin'ny firenena no mahatonga antsika miatrika izao fandarana izao ka zay adidy amin'ny firenena izay zany de veritsika fa tena zava-dehibe ny fahafahantsika zany mitondra ny hevitra maro samihafa zany ary isaoranay ianareo satria isanandro sanandro dia mahazo afatra tena maro be avy any amintsika zay na MP io na ny message io amin'ny alalan'ny finday ny antso moa zany betsaka ny manantona amin'ny vatana reny rehetrarehetra eny de rehefa mandeha ny amin'ny lalana eny de mikitika anareo ao ny efa tonga de mifakahita de misaotra betsaka sy ny sisa de anaovana fisaorana daholo zany satria no isika no antom-pisiny zao fandarana zao raha tsy eo isika raha tsy noho ny tombotsoan'ity firenena ity de azo lazaina fa mandringa ihany no fandarana raha ohatra ka miteniteny foana sy manao famokarana tahaka izao zay raha toka tsy misy isika mpiaino zany ka député fetra tamin'ny heriny resakytsika manodidana indrindra ny tontolo ny fandrarana ary rehefa resaka tontolo ny fandrarantsika de nahazo adevitra ny amin'ny hoe tena mila dinihana mazava tsara ty resaka fomba filazana ny amin'ny famotsimbola ity de nahazo adevitra tsika ny amin'ny hoe misy ny lafo ny araketra zay tokony andraisany Madagasikara eo amin'ny sehatra resam-pirenena mba ahafahantsika zany manatevina ny fahafantarana aloha zany voalohany indrindra ireo tontolo ny fandrarana miodiny eto Madagasikara seran'izao tontolo zao fa indrindraindrindra ihany koa mampiditra ny vola hanatevin-darana ny volam-panjakana izany ka rehefa nresaka an'iny tsika dia nahazo ako ny ary rehefa mijery ny vaovao samihafa tsika zay mandeha am'izao fotoana zao de mahafantatra hoe misy fanadiadiana hono mandeha any amina orinasa zay voakasika manokana de anisamy finina manao azy mandeha ihany koa ny adevitra samihafa mahakasika an'le hoe ny fandrarana zao sy ny sisa dia ohatra ny sasahira-tsaina fa mandeha hono zany redressement fiscal sy ny sisa zany efa nentinao teto zany député fetra sy isika koa de miezaka mitaiza sy mampahalala ny vaoaka ny zavatra tsara ho fantatra de mbola mito zany adevitra rehetrarehetra zany ary teto ihany koa tsika tamin'ny fandarana de nilaza hoe inona ny dikan'iny rapport annuel nataony samfinina miresaka ny hoe 1880 milliards d'ariary zay
nasogadina fa vola malotsy ny sisy zany satria rehefa tena mandinika mantsika betsaka mivola very eto Madagasikara ary tsy tafiditra de ohatry ny amarin'ny vanim-potoana ny zavatra andresantsika ary tena amarin'ny vanim-potoana misy de tefetra mahakasika indrindra zay hoe matroka ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara satria misy tontolo tsy mirindra eo aloha zany matahotra piasa vola ny olona fa eo ihany koa lay fandraisana ndraikitry ny fanjakana amin'ny akapobeany mihitsiny zany no tena mbola marisarisa de io le zavatra hitantsika am'izao fotoana zao ka androany ninitsika ny entana mihitsiny gazety nivoaka omaly ty député fetra mardi 24 mai ozy izy lutte contre le blanchiment d'argent les samfines change de stratégie de nanaitra kely atsika ty gazety ty zany rehefa miresaka an'izay izy ary nahazo inona misy de ozytsika hoe tohatran'le zavatra nyresantsika misy ty tena misy zavatra ngezabe ary misy miaino any ambadika any ary misy manaraka an'le zavatra resantsika ary mitombona ao anatin'ny zavatra ara-dalàna indrindrandrindra ianao nanitsikitsika an'le resaka flux financier illicite ty FFI de député fetra de zay angambany hoe aleo andeha am'izay ny adevitra satria itsika koa mbo ohatry ny olona rehetrarehetra lina sy malahelo an'le firenena ka mitondra an'izay anjara biriky ara-tsaina nomen'Andriamanitra atsika da ohatra député fetra mariny zany namana faniry da mafisiko ny tenin'ny zandrilahy tato raha niteny izy fa tamin'ny herin'ny androany dia nyresaka marina zany atao hoe flux financier illicite zany izahay na atao hoe vola tsy de tena mazava na tsy ara-dalàna mivezivezy tsy hitanao hoe makaiza avy aiza dia nefa tsy mitondra fampandrosoana tsy misy fandraisana anjarany zany tompony zany zavatra mivezivezy any zany vola moa indrindrandrindra tsy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena marina tokoa ny hoe tao anatin'ny gazety zay nivoaka omaly gazety mpivoaka isan'andro dia nyresaka an'izany flux financier illicite zany ny anivony samifinina tao anatin'ny tatitra izay nataony ny tale généraliny tsy izay ihany no nyresahany nefa ataoko hoe ny mahakasika ny zavatra zay nyresantsika tamin'ny heriny ihany no hidirantsika namana faniry sy mpiaino ajaina ary ao anatin'izany dia izao no antony matoy izahay eto anivo amin'ny MBS Miara Manonja sy ny radio Mada miresaka izany de misy antony manokana ary mifanojo am'izany le hoe drafitra 5 taona ao anatin'ny 5 taona hoentina miady am'izany famotsim-bola efa mivolavolainy ny samifinina ho tanterahany zany ao anatin'ny activité zay ho ataony akoatra ny tatitra hoy ateo ny zava-misy dia tonga de hitsina ny resaka hoe mantra firenena sanatry izahay eto anivon'ny Miara Manonja faly itsikera na faly anakorotana araky ny fandraisanareo azy na mieritreritra ny anonga-panjakana fa ny fanondrinay de mbo tonga firenena toy ireny firenena mandrosy rehetra ireny misitraka any arena eo aminy sy napetraky ny zanahary na napetraky ilay Andriamanitra ho azy fa nefa tsy hay itsika tsy hay ny mpitondra ny mitrandraka azy sy mamadika izany mba histrahany tsirairay ny malagasy tsirairay izay no antony mahita izay fa misy zavatra tokony ovana misy tokony izay ovana zay amin'ny fomba fitantanana amin'ny akapobeny anisan'izany ity resaka hoe fitsoahana amin'ny resaka fandoava-ketra ny resaka vola miodikodina any ambadika any amina hoe ataona vondrona taona orinasa na orinasa multinational io na orinasa atao hoe lehibe io satria ny anisan'ny tena voaresaka sy voakasika izany zavatra resahanay mirahalahy zany de orinasa ry orinasa lehibe tadio fa tsy fataro atsika tsy mahalala fa raha misy vondrona na filiale na groupy na orinasa vondrona orinasa na personnalité morale io na inona anarana entiny dia tadio tsara fa any amin'ny farany any mandeha io misy le atao hoe bénéficiaire effectif any ambadika any personne physique zany hoe misy olona any mety ho ray mety ho roa mety olona eo akaikinao mety ho ray metatra eo akaikinao manana izany tsy zay akory tsy sanatry fialonana na fankalana manokana na hoe ory avamanana tsy izay mihitsy le antony fa hoe mifanojo am'izany ny tatitra nataon'ny tompona ndraikitry ny samifinina zany hoe
hoan'ny économie pour l'économie ozy izy a zay zany no teny a netiny tao zany hoe hoan'ny toe-karena raha hoan'ny toe-karena dia anatsarana ny fari-piainany vahoaka amin'ny akapobeny satria hoan'ny toe-karena rehefa tsara ny toe-karena dia mivoatra amin'ny fari-piainan'ny malagasy tsirairay avy a inona moa ny tadiavintsika mihoatra noho izay araka ny teniko teo hoe tsy sanatria fanitsikera le fitondrana azo adika toy izao ihany koa zany namana faniry sy mpaino ajaina hoe ana sosikevitra ho anareo any izay anatin'izany ry mpitondra fanjakany anatin'izany ianao andre matofoloha andro rajoelona sosikevitra zany ataona zany fa tsy hoe fanitsikera izahay misy ny zavatra misy ny safidy misy ny lalana izay miankina aminao fa ho avy amin'ny atsipiriantsika rehefa kelikely ao raha manao safidy ianao hoe izotra am'ty lalanyity fa misy ny zavatra ho ataonao soni idiratsika ao anatina fiara-miasa manera-tany dia hitondra tsika izany a makany amin'ny fanatsarana izany hoe fampidiram-bola anaty kitapom-bola mpanjakana araka ny efa ny fampiresahana teto a sy natsidika teto tamin'ny fanomboan'ny fandaharana hoe inona ny tanjony zany hoan'ny toe-karena mitovy amin'ny tanjony samy mifinina ihany fa ho fanatsarana sy mba andehanana makany amin'ny fampandrotrona mila vola le firenena mila vola le kitapom-bola mpanjakana mila vola natanterahana ny vina rehetra zay napetraka ao zay anarana nomena azy tany na vely rano na inona le matofoloha mila vola ny firenena mirotsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izany manoro lalana anao izay todika aminao zay ndray matofoloha fa ho toy an'izany raha ohatra ka nomenao lanjany zany tatitra sy ny paikady atao anatin'ny 5 taona hoentin'ny samifinina manenjika n'ireo mpanao famitsim-bola ireo mpitsoka etra ireo mpanodikodina vola sy mpanao zavatra tsy mazava na iny anivon'ny resaka hoe change na resaka fanakalozana vola vahiny vola malagasy resaka fiodikodinana vola akoatr'izay koa ao anatiny koa ny resaka tsy fandoava-ketra blanchiment daholo ny anaran'izany famotsim-bola daholo zany satria raha misy ny vola tokony alohan'ny olona zay mpandoetra nefa tsy naloha de afaka miresaka am'izay fotoana zay tsika resaka infraction fiscale resaka blanchiment satria natao zay tsy andoavana raha 1000 francs ohatra na 1000 ariary no tokony nalohan'lay contribuable négocie tany izy ka mety ho 100 francs nalohany 900 francs zany a dia azo lazaina hoe blanchiment satria averina miodina ao anatin'ny sehatry ny fandrarana tontolo mba ho dioviny zay vola 900 francs izay a de zay koa azo lazaina hoe blanchiment ialana am'izay andre matofoloha manatsarana an'izay fampidiram-bola anaty kitapom-bola mpanjakana todika aminao manokana izay manamafy ny teny zay fanataonay teto antso natao anao antso ampomba fanajana any aminao ny lakleany raha tena mieritreritra mariny ianao iaho fa ray aman-dreny raha tena mieritreritra mariny ianao mitsinjo zany ho avin'ny vahoaka malagasy tsirairay zany mila vola le firenena mila vola kitapom-bola mpanjakana dia zay no anomboaka azy namana faniry misy le atao hoe akoro akoro zay efa ny volavolainy teo anivon'ny OCDE ary firenena efa 100 mahery eo izay raha tsy diso eo amin'ny 20 eo tsy mbola mpikambana rehetra anivon'ny OCDE ninona moa le OCDE le organisation de coopération et de développement économique ka efa nisy ny fampidinihana teo am'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena mahakasika ny anenjehana ireo vola maloto raha zay ny azo filazana azy mety avy amin'ny resaka sanatria zany fanondranana atsokosoko na mety ho fitaovam-piadina io mety ho resaka rongony io na zay mifandraika am'izany rongony zany zava-madomelona mety ho zavatra hafa ihany koa araka ny tenako teo fanakalozam-bola vola vahiny vola eto atoerana dia zany rehetra zany a mety rehefa ohatra ka ataonao soni izany atao hoe fifanarahana ary idiratsika ao anatina sehatra anankiray lehibe ifanakalozany firenena maro vaovao dia inona ny tanjona tsy misy afaka miala itsony tsy misy afaka manao lala ninona re lala-poza ialana am'izany a adidy tokony ataony a satria nandray izy dia mila manome zay le izy a rehefa nandray ianao nahazo tombom-barotra ianao mpandraharaha ianao dia
mila manomeko ianao tsisy milaza mihitsy teto hoe omey daholo zay azonao tany fa mila mandray anjara ianao ao anatin'izany hoe fampandehanana ny fiarahamonina fampandehanana ny raharaha-pirenena izany zay le adidinao ohatroatra zay zany le izy amin'ny akapobe ny namana faniry fa petraka ny fanontaniana hoe maninona no tsy mety manao sonia izany ny filoham-pirenena raha efa tamin'ny taona 7 no nandrasana taoriny zay efa nisy di nalehany tany a Paris tany tany amin'ny revonivohitry la Frantsa any moa misy mifohy be ny OCDE de nieritreritra ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika ary ny vahoaka malagasy marina hoe tsy voatery ho fantatry ny vahoaka malagasy manontolo zany fa misy mety olona vitsivitsy any eo anivon'ny sehatry ny asa mpanara-maso raha-pirenena no mety mahafantatra izany fa tokony ho fantatry ny vahoaka zany zavatra any hoe rehefa ohatra manao soniany zany andre matofoloha tamin'ireny diany tany Paris any raha ho iaho efa tsy toy izao ny fiainantsika teto 7 efa 3 taona lasa izay no andrasana firenena maro izany hoe rangotra sy ny atao ny filoham-pirenena tsy mila ratification eny anivon'ny parlement zany zavatra any fa filoham-pirenena irery rehefa manao siny izany fifanarahana izany de araky niteniko teo misy le atao hoe échange de renseignement à des fins fiscales ifanomezan'ireo firenena eo manodidina ny 20 eo dia ho raisi-potsiny eo reo goaibe ozy ny namana zay ho raisi-potsiny eo ireo izay tsy mpanara-dalàna zany tsy mandray anjara ho somary atao hoe misy fitiavatena diso tafahoatra ao anatiny nefa manana didy eo anatrehan'ny firenena sy eo anatrehan'ny vahoaka ao am'izany firenena zany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampidinana izany raha-pirenena izany zay zany le zavatra nandrasana namana faniry de avatra tsotrane zany tena tsotrane zany fa mampametra-panontaniana hoe maninona ianao andre matofoloha tsy miroso am'izany fanaovatsiny izany satria ianao ny tompony lakle ianao no fitaratra ianao ny ray aman-dreny mbola averiko amafisiko le fanontaniana hoe misy antony hafa aveo ambadika ao mbola tsy de tena hiditra am'izay atsipriany izay le accord io na le traité multilatéral multilatéral araky ny teny namana faniry zay tsy bilatéral io tsy convention io tsy fifanarahana entre firenena anankiroa io hoe iara iasa zay de misy ifanakalo vaovao sika ity misy olona avany amin'ny firenena reo ohatrany nahagaga fa ohatrany nanana ohatrany viditrano azy taty aminay taty tsy zany hoe vaizany loha ranombola tsy zay io fa firenena maro raha kely 20 no ifanakalo vaovao mahakasika any hoe ity misy zavatra tsy ara-dalàna ity misy miariary zao to arena tsy fatam-piaviana arena mampiaya ka zany retrarehetra zany raha tena tia tanyrazana ny filoham-pirenena miankina aminy siniany tokana ataony any anivony OCDE zay manana ny fohibeny any Paris renivohitry la Frantsa dia mirosontsika dia efa nresaka an'izay any ahako inona ara no tombotsika ao anatin'izay namana faniry inona no tombontsoa mety ho strahan'ny firenena malagasy izay atanaty lavaka mangitsikitsika ozy président Ravalomana andray am'izao fotoana itenenantsika izao tenina hoe anaty fahantrana ty misy tsetsatetsa tsy aritra kely tonga eto indray ny iraky ny FMI am'izao fotoana zao iraka faharoa raha tsy diso dia ny banque mondiale reo moa zany nametraka koa fomba fandrefesana sy tondro ahafahana mandrefy atraiza no ahafahana milaza sy manambara fa tena mahantra fadiranovana ny olona ao amina firenena anankiray tany amin'ny taona 7 tany dia nametraka ry zareo hoe $7 farafahakely ny isan'andro no tokony ho raisin'ny olona anankiray isan'andro zany hoe zany zao vola manodidina ny any amin'ny 900 sy 7,000 anoany ariary anoany dia tsy maninona mipetraka eo iny fa nanomboka tamin'ity taona ity de nampiakariny zareo teo anivony banky raisam-pirenena sy ireo manam-paiziny raisam-pirenena am'ireo le vondrony raisam-pirenena arabola ireo hoe miakatra $2.50 fa rehefa ambanin'zay ny vola miditra amina olona tsirairay ao amina firenena ray dia mahantra fadiranovana zay izy manao kady tsotsotritsika ny $2.50 rehefa atao avadika volana isan'andro ariary ampitombona 30 andro ao anatin'ny ray volana
de efa mihoatra nylay 10 sy roetsy napetraky ny fitondram-panjakana fa vola farafahakeliny karama farany ambany a tokony omena ny mpiasa malagasy a any anivony tsy miankina mbola latsaka ry io a raha nametraka mivoaka koa ny atotanisa toy izany any mivalopolo isanjatony malagasy nefa mbola mihoatra ry io a tamin'le ray faingo sivifolo ny resahako eto no tondro fetra farany ambany napetraky ny banky iraisam-pirenena izany dia tsy fantatry tsony zany aiza ho iza le misy an'le firenena malagasy tena hoe anisany tsy ny mahantra fadiran'ovana korana fa tsy manako hoanina ny voaka malagasy raha zay tondro sy marodrefy fomba fandrefesana napetraky ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka amintsika zany zay zany niverenako amin'le te hoe mbola namafisako zay antony ray zay ihany koa manamafy an'lay hoe ndre matofoloa mba eno zao tenina zay fa mitondra ny tenin'ny vahoaka izay mitondra ny etahitan'ny vahoaka izay eto anivo miara manonja MBS radio mada inona no mbola sakana aleo fantatra ny vahoaka malagasy na inona no antony tsy anataterahanao am'izay fametrahana ny sinianao any anivon'ny OCDE mahakasika an'io akorna fifanarahana iraisana firenena amanjatony io mba anovana ny fari-piainan'ny malagasy ka tena mba andehanantsika any am'izany fampanotrony zany zay ray ny ohatra de zao ihany koa fandraisahako teto izy fa misy ahitsiko kely ny teniko tamin'ny herinandro satria tsy teto-ampelantanako moa ny atotanisa tamin'izay fotoan'izay hoe iza no efa nahita vokatsoa tamin'izany nahita vokatsoa tamina resaka hoe nanomboka tamin'ny fotoana nidirany a tao am'izay fifanarahana iraisam-pirenena izay rahana firenena maro ny ao ny Afrique du Sud ny Afrika Atsimo napiditra 1 milliard fa tsy 15 ny azy alako tsiny fa 10 le teniko tamin'ny herinandro raha tsy diso any teny teo amin'ny 1 teo na 10 teo fa 1,5 milliard de dollars no nampidiriny firenena afrikanina tatsimo vokatra zay fanarahana zay accord multilatéral zay indrindra fanaovana soni tonga de niditra ny vola satria niainga tamin'le ataon'zareo hoe zareo mipahay an'ity resaka fiscalité ity zany déclaration volontaire zay mbola tsy nisy resaka hoe contrôle fiscal na resaka redressement fiscal fa mbola niainga fotsiny am'izay le hoe déclaration volontaire zay raha izay 1 milliard 500 millions de dollars niditra tao anaty kitapom-bola ny zany firenena afrikanina tatsimo zany de mbola misy ihany koa ny Nigeria 82 millions de dollars torak' zany koa ny Ouganda toy zany koa ny Tunisie ny Togo ny retraretra mety misy ny kelikely 1 million de dollars ho an'ny sasany fa vao manomboka izany a mbola vao manomboka izany satria araky ny teniko teo zay ny teniko amafisiko ny teniko tamina aoka zay any kaisara ho any kaisara zay zany le fomba fiteny anaty baiboly any zany fa le izy hoe misy any tena manao tombom-barotra tena hoe PDB azy mety mahay mandrara azy fa mila anao mandrotsaka ezenany ray a de mila manome mba mifanahtsahana am'izay a vola niditra taminao na orinasa ao indra izy zay le antony andre matofoloa zay le antony mahatonga atsika eto miresaka an'izay zavatra satria mandeha le échange de renseignement ao anatin'le pays membre zany de mazava ho azy rehefa mandeha le échange de renseignement zany a de fatapatatra hoe misy an'ity aty aminay fa raha vao tsy pays membre zany tsika raha azoko tsara le fanazavana député fetra de tika an'zany tsy coopératif zay tsy mpiara-miasa zany de dika an'zany tsy mahazo an'le renseignement zany a zay mahakasika an'lay a mpandrarana le olona mitsoka etra ao anatin'ny firenena karaha miditra amin'izantsika tombony be mihitsiny satria betsaka ny vola ho tafiditra fa ny olana manko député fetra zany de zao am'ty resaka etra ty satria miezaka mijery eto ambany masoko eto zany am'izao fotoana zao a ny loi de finance 2021 zany a 2022 de ato a mazava tsara mihitsy hoe inona ozy izy ny ressource ny état zany a prévu en 2022 de reto ny ato recette fiscale intérieure ny recette douanière de ny recette non fiscale ny don de ny emprunt intérieur sy extérieur fa rehefa mijery zany tsika tena ny recette fiscale nge ny ambony no ny recette douanière député fetra de amin'ny akapobeany nefa le recette fiscale tsika zany de zatra miantehatra am'le 16 000 ariary le etro 23 000 ariary kely 25 000 ariary kely
de rehefa tsy afa-po amin'ny indray de le manao an'le redressement fiscal zay tena mamono amin'ny akabeany le mpandrarazana tany madinika zay miezaka mitady vola ary betsaka izy am'izao fotoana zao no mikakaika fa reny ihany koa moa zany ndraindray misy manao an'izay hoe tsy de tena anina fa misy fomba fiasa ihany koa ndraindray zany mila hitsy eo am'le resaka fandaminana an'izay tontolony etra zay fa ato zany tsika misy vola be mandehandeha zay tokony ho tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana de tsy tafiditra le izy de miezaka ihany mijery depitefetra mahita an'le defisittsika zany am'le hoe vola zay nieritreretina ohatra zany mazava be ny ato ny situation ny déficit zany ao anatin'izay hoe LFI 2022 zany 2022 ato le izy miresaka ato ny dépense totale zany de tokony 12 000 milliards 164 milliards d'ariary zay zany tokony ho dépense totale fa rehefa mandeha le izy le recette totale mba hita an'le fitondram-panjakana de 8741 milliards d'ariary dikan'izay zany manodidina ty any 3453 milliards d'ariary aty zany le déficit budgétaire zany hoe le tsy tafiditra le dépense totale betsaka fa le recette kely de tsy maintsy tadiavintsika zay any anatin'le financement extérieur sy le financement intérieur zany efa andresahana tato zany hoe inona natao hoe financement intérieur mety azo atao ny mindram-bola amin'ny ato anatiny sisisy ny financement extérieur de ho hita toika mandeha io zany ka zay lafin-javatra hoe maninontsika miafiafy maninontsika ny déficitaire nefa misy lalana zany monsieur le président tokony hidirana ao anatin'izay ary raha ho amin'ny mahay mitatana tsara ka hoe manana cerveau de tokony tsy salasala mihitsiny miditra am'izany accord multilatéral zany fa maninona mena ena le fanjakana ary manary vola be ary tsy zavatra sarotra vao iny foatsika manao sy ny ratifieny zany de mandeha le déclaration volontaire mandeha le échange de renseignement automatique mihitsy automatique ary misy assistance de recouvrement koa zay indrindra le hoe fanampiana amin'ny resaka fitakina n'ilay vola zay mihitsy ary am'tony tsy resaka correspondance tsotsotro tony fa resaka renseignement zavatra ngeza be ianarana ny ahafahana maka ny vaovao am'tony ary aingana be ny firenena rehetra manome vaovao momba Madagasikara ono ange hitantsika hoe any Dubai ono misy trano ray ihany any Dubai ono misy compte ray ihany na misy volany ray ihany any Suisse one teo moa le tany Suisse nalaza be de efa mikisaka indray any am'le Panama Papers ahoana ny fomba ahafantarana an'ireny akoatran'le investigateur le journaliste de betsaka le fizaram-baovao ka tsika zany rehefa mandinika depitefetra de otsika hoe very vola be da be le fanjakana de lasa madresy an'ilay mpandraraha kely mampalahelo misy meritreritra an'izany hoe zavatra tsy de makaiza akory le fiarikaren'ilay malagasy kely za raha fa mahampiditra 10 000 ariary ka hatramin'ny 30 000 ariary na 40 000 ariary isan'andro ohatra de inona tambatambatra de amezana karaha mampiasa isam-bolana nefa rehefa tonga le fandoava-ketra be lavitra amina miliara mihitsy be lavitra noho le vola miditra am'le orinasa no etra laina aminy de etra lasa mifanambaka anaty atsika de zay mahatonga le recette totale atsika tsy mety tafanga mihitsiny kanefa tsika manan-lalàlana ahafahantsika mivoaka anatin'izany tsika moa zany tsy hoe inona mitantaran'izany fa mba miezaka koa tsika le fanjakana efa tsy afaka efa tsy tafavoaka de zay namezantsika io ny lalana de mba hidiry fa aza miavinavina fa zany no lalana zay verina fa mahasoa ny firenena ary lay fiscalité internationale de manome tombony amina fanjakana tsara tatana depitefetra marina zay ary tsy firenena afrikanina ihany tsika moa hoe ato anatin'ny continent afrikanina atsika namana faniry sy mpiaino mpanaraka ny fandarana dia maro ary tsy afaka ny ilazy izay eto fa raha miditra amin'itsika tonga de apiditra ohatra hoe 30 milliards ariary en euro ohatra na dollara misy fanombohany zany raha ho an'ireo firenena afrikanina zay ny tany saiko teo nisy napiditra teo anelelany 1 million de dollars ka hatramina 1,5 milliards d'ariary zany hoe mbola resaka ny ainga tam'le atao hoe déclaration volontaire zay mbola tsy nisy ho iaho teo resaka hoe contrôle fiscal natao na redressement fa rehefa ho avy zay ny arina any raha ilaina mino hafa miditra tsara dolo miditra tsara tsy le mpandraraha majinika nge manao an'izay de mitefetra de mipetraka foana ny fanontaniana tony nataony namana fire misy finiavana ave ao tena hoe iroso andeha am'izay lalana afahana manangona mampiditra
vola zay tokony hiditra any kaisara io a tokony hiditra ao anatiny kitapom-bola mpanjakana averina foana zay fanontaniany zay satria araky ny teny namana faniry teo ihany resaka reny le paradis fiscaux moa fomba fiteny azy nefa misy fiteny azy ihany ko le inona moa fiteny azy teo namana faniry fa tsy tsaroko efa mba novana kely mantsy zay a hoe fiscalité privilégié ngamany izay hoe pays à fiscalité privilégié ohatraohatry zay mba namavana indrindra ny voaresaka taloha ny la France ara ny voaresaka taloha manana voire illicite any Suisse araky ny teninao teo voaresaka any ko ny tany Luxembourg reny firenena voaresaka foana hatram'izay fa izao tsy tia lalana reny intsony isika fity misy lalana andre matofoloha tena lalana tokana aloha efa tsy afaka amin'ny fampidinana le raha-pirenena araky ny teniko teo ihany mila vola le kitapom-bola mpanjakana anetsehmana le banga zay efa nameny namana fa teo le 3400 manodidina an'izay 3400 d'ariary eo a 453 milliards le lavaka le banga le banga 15 000 milliards de FMG zany na 17 000 milliards de FMG zay zany zay le déficitsika zany zao ity zavatra faran'izay tsotra tena tsotra ty zavatra ty a resaka forum mondial ty manodidina resaka hoe fanakalozana vaovao amina resaka fin fiscal zany a de fin fiscal io zany fiteny azy le matofo loha mbola tsy tara mbola manana heritoana maherikely ianao hitondrana ny eritreritra ny fomba fijerinay aty nivon'ny fanoerana diany hoe tsy ho tafavoaka ary tsy ho tanteraka ny akamaroany reo tsy fanindrina loza akory na fanatsatsoana zay tetikasa ny eritreretinao tanterahana fa raha ny heritaona stapa ny latsaka kely a tsy ho ampy a anatanterahana eo ny fotoana fa eo any koa ny oenty-manana ny vola eo ampelatanana satria reny le ny fampiresahana nataona laza be 400 millions de dollars reny a reny ke mbola mitatra rany valo ambiroapolo sorarivo reny vo zavatra mbola décaissement plan de décaissement mbola tsy misy am'ty taona ity reny mbola tsy misy am'ty taona ity reny zavatra rehetra ireny ka de io le izy asa manonofy valala inona moa depitefetra zay valala endanitra am'le findramam-bola nefa misy zavatra zay ahafahana tonga de manao rekovina ma satria izy angety zay hoe misy hetra tokony aloha aty amina firenena iray nefa tsy aloha fa afindrahany amin'ny lalakafa le izy de rehefa mandeha amina lalany ohatra zao de mora hita le izy ary tratra avy hatrany ary indrindra na ny eto toerana raha de aingana ny fampidiram-bola anatin'le kitapo-mola mpanjakana dikan'izay zany afaka manarina tsara tsika depitefetra ka ny anton'izany rehetrarehetra zany a dia fitiavatany razana mahatonga anay miresaka an'izany a de ifampitsimbinana mahatonga anay miresaka an'izany a de mba nivoahan'ny malagasy na mba hanamaivanana farafaratsiny mandra-piveritsika eo amin'ny fitondrana mandra-pivery ny olona zay ho atolotritsika eo amin'ny fitondrana zay fatatsika fa manana ny faiza manao manana ny traikefa hoentina mampandroso an'ity fireneny ity ary efa nay nakalesona tam'izay sanatria mety tsy nety a tamin'ny fotoana zay nitondrana an'ity fireneny ity hoetantsika eo ny am'izay manaraka ny fizao aloha zavaitsika ampiaino ihany ko hoe ahoana moa fipetrak'izay le hoe misy a vola na fananana na patrimoine zany na vola miditra izay a any amina firenena anankiray totoy izao zany le sarisary tsotsotra raha mba ho azon'ny mpanaraka n'izao fandarana izao le izy le olona mipetraka ato am'le firenena atao hoe ny asa mandrarahany a ao am'le firenena atao hoe b ny bankiny a any am'ny firenena aray atao hoe c aiza zany izy ny tokony anao ny fanambarana na ny firenena tokony andoavany a izany a etra na le hoe tokony ho an'ny kaisary zay zany le akapoben'le sary a zay le sarisary namana faniry izay indrindra satria sady tsy mandoha izy ato am'le toerana anaovany an'le fandrarana tsy mandoha izy ato am'le toerana misy an'lay banky a izay mitahiriny volany no tsy mandoha izy ato am'le toerana zay fonenany zay zany le azo daholo zany rehetrarehetra zany a rehefa manao sonian'io fifanarahana iraisam-pirenena ivondronana firenena roapolo am'zato eo a ny filoha-pirenena andro rajoelona filoha-pirenena malagasy zay le andrasantsika namana faniry tsy tiako zany le izy asaro satria marina hoe somary misy teknika be le zavatra fa nefa tsaro fantatry ny vahoaka malagasy any hoe inona marina moa zany andre matofoloha inona marina moa zany raha mato ministry ny finance mba hazavao fantatry ny rehetra inona marina zany zavatra resahany izy mirahalahy eo amin'ny plateau zany de inona marina ny fandraisany amin'io le hoe fanambarana hoe ady amin'ny famitsim-bola zay vao nanaovan'ny tale général ny samifina fanambarana tamin'ity herinandro ity tsy voaomaly izy iny nataony sa raha tsy diso a voaomaly fakomaly
afaka maliny fa tamin'ny herinandro le efa nandeha le rapport mikasika le 1880 zay voalaza zany fa vola maloto reny nge zao député fetra itsika ato manana déficit budgétaire nefa misy vola maloto miodikodana zany hoe vola atao anatin'ny tokony iodina amin'ny fomba ara-dalàna nge le izy fa tsy de mazava le izy de vokatry zao zavatra hitantsika zao ary zao ny tompony anapikelan'izay député fetra rehefa mandinika n'ity resaka fiscalité internationale ty de mitovy daholo ny firenena vaventy sy ny madinika eo anatrihan'ny famoroketra iraisam-pirenena satria resaka échange de renseignement le izy ary misy fifanaraha-piara-miasa mazava tsara fa tsy mitovy amina convention fiscale amina firenena anankiroa ohatra misy manko de hoe Madagasikara sy France Madagasikara Maurice fa aty tena isokatra zany tsika tena opportunité zany ty zavatra ty de eo ny apprécier antsika hoe raha mbola mieritreritra am'le vahoaka ihany le fanjakana sy le hoavin'le firenena de tsy tokony ienahena satria manana lalana efa azo raisiny eo an-tanana izy araky ny nambarana teo zay fa eo am'le resaka anina député fetra ihany satria rehefa mahita am'le fanazavana nataon'lay DG Samfina de miresaka izy ny am'le hoe eo le flux financier zany illicite fa anatsarana na aprobrobona ozy izy lay mpandrara directa avy any ivelany ho tonga eto amitsika ihany ko rehefa tafapetraka zany le plan quinquennal zay napetraka le plan le samifina zany ity nefa rehefa tena diniatsika raha tafaradalana am'le accord multilatéral ty de vao mainka tena tsara be mihitsy zany zao ary zay le napahiratra amin'ny président Marc Ravalomanana hoe le environnement des affaires efa tafatafapetraka tsara député fetra satria efa misy pantalana be tabe efa napetraka président tamin'ny nanomboka ny tondrany teo amin'ny 2022 tanoany ao anatin'izany nananganany an'ireny rafitra hoe Bianco tao anatin'izany daholo ren'le rafitra rehetra manara-maso an'ireny hoe mety sanatria misy famotsim-bola mety resaka kolikoly ady amin'ny kolikoly zany resaka Bianco moa ao anatin'ireny rafitra isatsokajany reny fa mety tsy eto ampelantanako moa zany koa tao anatin'izay zay ko lalàna blanchiment tao anatin'izay adina resaka concurrence tao anatin'izay efa ela fanatsinjolavitra koa tao anatin'izay mba ahafahany rehetrarehetra miaina sy mampiasa volatsantsika zany hoe efa mitsinjolavitra zany le président Ravalomanana efa tena mahay mitatana mihitsiny am'le fitatanandrara de dikan'izay efa mandray amina plateau tsotra fotsiny zany le fanjakana rehetra mifandimby taorina satria efa napetrapetraka daholo le fandehandrara ohatrany zao samifina aty zany zao tsika vao mahita netrany ohatrany efa manomboka miasa am'izay le samifina fa mbola tsy de tena le mbola mahafapo fa mba haitry mba hafahafa kosa aloha zany am'le hoe nanova tetikady izy change de stratégie ozy zareo député fetra ka eto zany ny fifanoheran-javatra eto de lasa fomba fanao tsy mahagaga mihitsy raha sahirana toy zao ny tsirairay ny vahoaka malagasy iray manontolo akotrana vitsivitsy amanjatony hoe zay mpanefoefo ao anatin'le fahasahiranam-bahoaka raha raisiko ihany koa ny teny nitatitra araky nitatitra natao ny tale généralny samifina dia hoe ny ena 7 isanjato reo fanambarana ny kirakiraina zany ny kirakiraina nisy karazana mety hoe analyzy nataona toy zany ny ena 7 isanjato nefa ny tombo 200 isanjato ny fomba fitenina azy ato hoe enjeu ny tao anivony samifina no ndresaka n'ity zavatra ity nahitana fiakarany sy fitombony mihoatra ny 200 isanjato le atao hoe enjeu financier détecté zany hoe le zavatra na ihina sy mety efa voatsirika fa misy zavatra tsy mazava ao anatiny fifanoheran-javatra toy izany misy eto amin'ity fireneny ity ka araky ny teniny namana faniry teo tsy tanisitsika ny lalàna nametrahany président Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany ny firenena reny hoe nametrahana amin'ny Bianco sy le reo hoe sampandraraha miady amin'ny famotsim-bola ny amin'ny resaka fanakalozam-bola ny resaka kolikoly sy ny sisa na reny resaka lolo fa reny sy ny resaka loi organique sur loi de finance reny fotoana président reny tany am'taona 4 ny député fetra zany hoe miankina amin'iny ny fomba fandrafetana n'le loi de finance fa tsy atao kapobatana sy hoe ity ny tanjona de tanjona tsy vo eritreritra tsara de apetraka fotsiny de inona ny zavatra mitranga any amina ihany ty ohatra ny tranga manokana tany amin'ny boribory tany fahadimy
le teninao teo manao hoe le olona mampiditra ray alina kely eo iny a mampiditra 3 alina isan'andro a dia tsy ahoana hoe de tonga vany ny mpanamarina sy rehetrarehetra de vitany anina de notifie le olona 1 milliard 750 millions 1 milliard 750 millions fm ny redressement tia sazanao garazy io any izy any zao garazy kely tsy garazy be ohatran'le hitatsika eny ndraro reny zany fa garazy kely faran'izay kely atao hoe atonony fa tsy hoe faran'izay kely garazy kely tsotsotra misy olona ray roa telo miasa 1 milliard 7 zany ve dembarariny ka zay le mbola iverenana am'ty resaka nresahantsika teo ty makasika an'io accord multilatéral zay andrasantsika ny Sonia n'Andriamatoa filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina ho tanterahany ity ka za te iverina ke satria fotoana efa voafetra iarahantsika malala fa mandeha ihany ny fotoana antsika nefa maro de maro ny zavatra tiatsika ho resahana eto namana faniry fa hoatsahatra eo angamba niny namana faniry tsy manino fa ijery raha ho amanokana tsy fantako rehefa vera mbola tiany namana faniry iverenana fa dia be deaibe moa zany ny zavatra famaofao tatoato mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny dia ny ataoko hoe mampalahelo dia ailika ty amin'ny fanoherana zavatra tsy nandalo akory ny eritreritra na hoe tsy niefleure ny imagination ny tatyanivo fanoherana akory dia ambara voandroano mantsy naenoko an'izay fa totra nitranga omaly izy io na afaka omaly nisy nanao fanambarana fa mieritreritra ny anonga-panjakana ny aty anivony fanoherana zay de mbola averiko etona andrinay ny fifidianana amin'ny 7 fa izao kosa tsy asakana anay ianareo amin'ny vezivezena raha mbola eto Madagasikara tsy mila visa izahay tsy mila carte de séjour izahay avany aminareo fa naiza tianay ho ale dia tsy ianareo no anakana anay amin'izany izahay atenivony tiako Madagasikara tarihany président Ravalomanana manjary hoy izahay hoe mitadiady ianareo raha zay no ataonareo ary tsy mbola nisy ny korotana nateraka zany fiatsenana fampiresahana amin'ny vahoaka eny fotony adidinay zany ary zonay tonony hoe manana ny orinasa tseratserany zany président Ravalomanana zany izay mbola itodianay aminareo mpitondra fanjakana hoe mba anajana zay voafaritra sy voasoratra ao anatin'io lalam-panorenan'io dia avelao re isokatra avelao andeha am'ireny tambazotra ireny canal sat mialatsiny fa lasa oatra manao pub n'ireny anyreny raha manona ny anarany canal sat parabole star times ny fandaharan'ny radio télévision MBS zay tena tsy mahita mihitsy antony hoe inona no mety ho sarotra tsy afahana manatanteraka izany ka de manatena ny fahendrenareo izahay manatena fa renareo izany antso ataona izany satria solotena ny vahoaka zay mitondra zany antso etaeta ny vahoaka any amin'ny faritra lavitra rehetra any izay tsy takatry ny TVM tsy takatry ny MBS nefa amin'ny alalan'ireny tambazotra zay ny tany saiko teo ireny no ahafahany manaraka izay fandaharana tiano arahany ary tafiditra zany anatin'le hoe liberté d'information na fahafany manaraka sy misafidy zay fandaharana tiany ho arahana ary nareo mpamatsy vola ara dia efa nanamafy izany ho fanamafisana n'izay le hoe takindrareo zay fandalana ny demokrasia sy ny fahalalahana amin'ny teny ary ny fahalalahana zay voafaritra ny lalam-panorenana any ko makasika an'izay fisafidianana malalaka zay fandaharana tiano arahana ary hainao manjery na iza tiano arahana rehefa tsy manao zavatra na manao fanambarana mifanohatra amin'ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena namana faniry ka dia toy izay sy toy izay iny no anina raha mbola misy zavatra sao de hoe tia namana faniry fampiresahana kely alohan'ny tena maranantsika an'izao fandaharana ny alarobia tony mahazatra izao amin'ny akabeany angamba iverintsika fa nitondra adevitra mihoatra mahazantsika de bitefetra ary misy antony matotsika mametraka an'izay adevitra any anatiny zay hoe resaka etra zay satria marary loatra le fireneny de mambita hafatsika zay nge le tenentsika teo hoe betsaka ny zavatra azo raha tovina amin'ity fandaharana ity ary zay raha mijery isan'andro san'andro le fitondram-panjakana satria tsika mahafantatra hoe manara-maso antsika le fitondram-panjakana de izy tsika hoe mba hampiaro ara ny zavatra le resahana eto hoe ao anatiny zany
fomba fampidiram-bola mpanjakana zay verina fa ifanarahana sy iraisany zay isika ho tsika no miena ena fa ny firenena rehetra efa lasa am'izao fotoana zao mba ahafahana mametraka fitantanana tsara sy apidibola ary mba hitandreman'ireo orinasa lay lehibe zay mety hita maso eo izy mampiasa olona hita maso eo izy mampidibola sy ny sisa fa ny ao ambadiky zany mbola be da be ny zavatra tokony hiditra nefa tsy tafiditra de omentsika tsika zany nge manokatra varavarakely député fetry mba hahafahan'le le ekonomia le firenena mba misy oxygène kely zany amin'ny alalany zay lalana azo alefa tsy hoe tsy azo ale zany ary efa nandanina fotoana tao anivon'ilay OCDE zany rehetrarehetra zany ka piste zany omentsika amin'ny fanjakana zany mba hahafahan'izy ireo hoe aza de mitopotra mifantatra rehefa iverina fa misy tokony andanina député fetra amarina fandarantsika niaraka dia manantena isika fa miantefa any am'izay tokony antefany de tsy izy akory fa ny filoham-pirenena izao antso sy afatra nentsika amin'ny raha lateto ho an'izao alarobia atoandro izao dia tsy inona akory fa ny hoe am'dianao manaraka andre matofoloha any Paris reny vohatra la Frantsa dia manantena ny vahoaka malagasy iray manontolo fa ho avy ianao ao amin'ny atao hoe siège ny OCDE na ny foibeny zany organisation izany dia anatanteraka sy ametraka ny sonianao ary ny hoe mba ho anisany zany firenena andray anjara sy sitraka ny vokatsoa ateraka zany safidy nataon'ny firenena zany zay miakina aminao irery ny amin'ny fifanakalozana vaovao maneran-tany mba ampitombo ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary anatanteranao ireo zavatra zay fa nampanantenainao ny vahoaka malagasy mino fa mety mbola kelikely atonotoiny aty ambolohany fa hitombo zany aorindrinakeo ka de izay ano ametrahako sy amaranako ny anjara fandraisana famakafakana sy fitenenana teto amin'ity plateau Miara Manonja MBS radio Mataty ary ihany koa ametrahako ny veloma mandrapitafatafa mandrapiresaka indray amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana mandra-peona tompoko iny ary de makasitraka ny député fetritsika tamin'ity alarobia ity tiako ny manamarika amintsika zany fa raha pitso moa zany dia tsy misy mifandarina satria andro tsy fiasana raha pitso alaka misy fa 4 volana me arak'izany de any am'zoma antsika no miverina miara-dalana indray zany aminatin'ny fandarantsika solombavambahoaka hafa adevitra hafa no entitsika ao anatin'ny fandarana toy ny mahazatra fa de manolotra ny fisaoranantsika menakavy isa-tokantrano zay niaino sy nandray tamin'ity alarobia ity makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy